fandarantsika dia mikasika indray ny mpivady mbola mitoy hatrany izay efa hitantsika tamin'ny heriny andro andratsika dia hiditra ao anatin'ny mpivady hoana moa zany hoe mpivady ndray mpino ndray tsy mpino na hoe converti ndray tsy converti avy eo koa tsika dia tapany manaraka jeriny mpivady kristiana ny anankiray manambady fivavahana hafa ohatran'ny silamo na boudista na fivavahana hafa zany. Zay no resantsika androany matokontsika fa misy zavatra betsaka indray omeny tompo atsika ka ety am-piandohana aloha dia atolotra ny mpanompon'Andriamanitra ny fitenenana hitondram-bavaka zao fotoana izao dia avy hatrany dia amenanao ny fitenenana. Eny ary mpifaliana intsony anaterana ny araba ho antsika rehetrarehetra mpanaraka ny radio AKP ary manokana ny fiarabana ihany koa ho antsika mpanaraka ny televiziona AKP izay manaraka hatrany aparantany hivavaka avy hatranytsika. Andriamanitra misaotra sy mideranao zay fa eto ianao manaritra anay ary ianao no nilaza fa naijanaiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia eo ampovoany dia tario zay fa namasina fa ianao no mametraka ny teny eo ambavanay tsiray avy sy ny fonay aompony mpiaino any koa sy ny sy rehetra jereny masonay sy ny enon'ny sofinay eo ka tena sy vaninao tsara mihitsy tena avy aminao ary ny asan'ny maizina dia tsy anakery tsy anapahefana eto fa rakofana amin'ny rany Jesosy Kristy tompony fotoana rehetra hitenena tompo araka ny fombanao dia apetraka ampilatanao ny sotra ny fandarana androany. Amen. Eny ary dia atolotra avy hatrany ny anada falirakotsafy ny fitenenana izay anolotra zao fandarana izao. Makasitraka madamo pasteur na me fitenenana dia mamerina moa zany ary manaritra ny arabaina fiarabana izay efa natolotry ny madamo pasteur teo atsika rehetra mpiainony radio AKP mpanaraka sy tapaka ihany koa ny TV AKP ary fifaliana lehibe ho anay hatrany indrindra amin'izao fiaraha-miasa zao no mitsidika ny tokantranona Retsiraray avy araka ny fanambaran'ny madamo pasteur teo dia iompana indrindra mikasika ny hoe lehilahy na vehivavy manambady tsy mpino zay ny tapany voalohany ho velabelarina eto ny tapany faharoa dia hoe ny kristianina manambady silamo na fivavahana hafa noho ny kristianina mino fa mahaliana ary fantatsika fa resa be isanandro zany resaka zany ka dia androany dia mino fa azo fahafapo ianao azo torohevitra ihany koa indrindra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra zay andray anjara eto ka dia mianofinahitra manasantsika mpitiavana anana faharetana amin'izao fanadiadiana izao ka dia iroso avy hatrany ngamba amin'ny fanontaniana voalohany ngamba tonga dia atolotra amin'ny pasteur amin'ny fanontaniana voalohany kasika fanambadiana moa izy ity ngamba tenin'Andriamanitra anankiray no anokafako ny fanadiadiana dia ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina andininy 7:10 dia eo moa mampitandrina nareo mivady mahalala tsara ny hevitry ny tenin'Andriamanitra dia hitondra fanazavana mikasika an'io teny io ary apartir an'io teny io ny aingatsika amin'ny famelabelarina izay andraisan'ny rehetra anjara eto ka dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra Korintianina faharoa toko fahaenina andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety asiana zioka tona anareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona ny raisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ary inona no imbonan'ny mazava sy ny maizina. Fanontaniana apetrako avy hatrany ary pasteur mivady ahoana mikasika izay tenin'Andriamanitra zay mahakasika an'izay aloha hevitra androany zay hoe io tenin'Andriamanitra io menanareo avy hatrany ny famalinan'ny fanontaniana hoe lehilahy na vehivavy manambady tsy mpino. Eny ary sotrapetraka ny rahalafaly rapitsavo nametraka fanontaniana tonga dia raisiko avy hatrany angamba ny famalinan'ny tena aloha avy eo meko ny vadiko satria zay mivady zany amin'ray zioka ina moa tonga anay mivady amin'ray zioka satria Andriamanitra no miteny hoe oeto ozy izy ny ziokako sady maivana zany ary mora fanahy ozy izy ny tompo ao amin'ny Matthieu 20:20 ao andiny fa 7:20 9:20 zany hoe rehefa Jesosy Kristy zany ho an'ny kristianina zany mampitandrina ny tena dia tsy manao izay sitrapoko na sitrapon'ny vadiko na sitrapon'ny olona
fa ny sitrapon'Andriamanitra zany no atao raha kristianina ianao. Tsy ndreko tsara raha kristianina ny resaka eto, ary zany teny zany matovy vakiana dia ao anatin'ny boky kristianina na hoe soratra masina izay atsotsika ihany koa hoe baiboly. Ny Paoly nanohatra io epistily io na dia tsy manambady ary izy dia mino tompo fa meza-basoava hanambara ny zava-misy dia hoe aza manaiky asiana zioga ny raisana amin'ny tsy mino. Le hoe asiana zioga zany tsy ianao no mametraka ny zioga fa misy tierce personne na hoe olona akoatra n'le mpivady no mametraka an'le izy ao amin'ny vozonao, ka dia aza manaiky ianao asiana zioga hikambanana amin'ny tsy mino en plus. Tsy afaka ozy ny Amosa 7:7 hoe ho tafaradalana vany ny roa raha tsy mifanaiky. Tahaka hoe raha ny omby zany no mifanaiky andao tsika iara-dalana tsika raha dia andao asiana zioga, mbola sitrapon'le omby zay. Fa reo omby reo tsy mana-safidy fa tsy maintsy nasiana zioga dia hoarina tahaka ny omby zany ny olona zay manaiky ho asiana zioga, zany hoe tsy ny tenany no mametraka le zioga ho aminy fa mitompon'le omby no nametraka azy. Omby tsaretin-draleva ohatra dia raleva zany nametraka ny zioga ao amin'ny ombiny. Dia tahaka izany koa tsika olombelona, rehefa manaiky ho omby ianao dia manaiky ampivadiana na anaiky asiana zioga amin'ny tsy mino. Io moa omby samy omby ohatrany mety ihany, fa raha olona zao samy sotovo zao nefa fanambady tsy problème. Fa raha ianao mino ampiraisina zioga amin'ny tsy mino, mazava tian'Andriamanitra aza manaiky ampiraisina zioga amin'ny tsy mino. Zay ngamba mifampidirana fa mbola bedibe ny resaka atao fa ameko mivadika aloha ny fitenena satria zay mavady mpanampy azy miara-mitondra zioga zay mivady. Eny ary mankasitraka amin'ny fanomezana fitenenana mikasika ny amin'izay hoe kristianina manambady tsy mino. Mety hoe ny vehivavy ny mino lehilahy tsy mino, mety koa ny lehilahy mino vehivavy tsy mino. Marihana manokana aloha fa le mino eto miresakantsika hoe converti zany, olona tena niova fo tena nandray an' Jesosy. Satria raha miresaka amintsika amin'ny malagasy fotsiny kristianina daholo ny malagasy, pino daholo, pino an'Andriamanitra daholo. Fa ny tena resahantsika eto dia hoe tena hoe niova fo fanena tamin'i Jesosy dia nandray an' Jesosy. Dia misy ka anankiroa koa mety mitrango anatin'izay hoe olona ndray mino ndray tsy mino. Ka voalohany mety zany izy hoe tena tsy mino ndray dia ndray mino. Ka faharoa mety hoe miaraka tsy mino fa eny an-dalana eny dia converti ny anankiray dia ndray tsy converti. Zany hoe ka roa samy hafa ireo fa tafiditra anatin'izay thème antsika izay daholo. Fa raha ny tenin'Andriamanitra nomeny ranadafaly ty Korintianina faharoa 4:9-12 dia mazava moa no tenin'ny Paoly eto hoe aza mety asiana zioga tsy antonona. Zany hoe zioga tsy antonona zany ny kambanana amin'ny tsy mino. Za moa dia manome ohatra foana amin'le hoe le tsy antonona io hoe rehefa 38 ny pointure anao dia aza manao kiraro 39 na manao kiraro 37. Fa na ianao mitsotsoky ny kiraro iny sahirana ianao mandeha, na ianao anaikitra be ny kiraro iny dia tringatringa koa ianao mandeha. Ka le tsy antonona zany dia hoe le zioga tsy mitovy, tsy mitovy zioga zany hoe ndray mbola mino, ndray tsy mino. Fa matoa Paoly ny teny ty teny ty dia misy fiantraikany izy voalohany indrindra amin'ny fiainam-panahy dia amin'le fiainana tokantrano mihitsy. Ka zay aloha ny tiako andraisana fitenenana fa mikarara-dafaly ny fitenenana mety mbola makony andray fitenenana miaraka amintsika eto androany. Mankasitraka pastera mivady amin'izay fandraisana anjara amin'ny fanontaniana izay efa vonombonina koa ny couple Rasondaibe mamy Ranabavola Tsolava teny intsony fa atotoko avy hatrany aminareo ny fitenenana ary mikasika an'izay fanontaniana voalohany izay ahoana ny hoy ny tenin'Andriamanitra mikasika ny lehilahy na vehivavy manambady sy pino amelanareo avy hatrany ny fitenenana. Palmeravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha teo moa dia manamafy an'izany hoe le tokantrano tokoa na le hoe fanambadiana zany dia zay misy le endriky le izy hoe zioga zany hoe misy lalana iarahana foana eny misy zavatra tsy maintsy iarahana, misy décision mila iarahana mandray ao
misy fitaizanany ankizy iarahana amin'ny ray saina ao ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano zany dia ohatran'ireny hoe omby anankiroa miara-dalana ireny tsy afaka hoe miala ny ray fa tsy maintsy miaraka iny foana. Dia mazava ho azy fa raha tsy mitovy le miaraka ao ambanin'le zioga dia miteraka olana izay. Na ohatra fotsiny izao hoe anao adidy any am-piangonana ohatra le raha vehivavy na le raha lehilahy izay mino dia le vadiny anefany tsy manaiky an'izay. Dia be dia be zany ny zavatra mety hoe olana hoentin'izay fa androany moa tsika dia hoe anome ampahery sy hitondra vahaolana ho an'izay olona efa tafiditra tao anatin'izay, fa ny olona izay mbola tsy tafiditra tao anatin'izay moa zany dia tena ampaherezina hoe tsy hisy ohatran'ny fanarahana ny toromarika ny baiboly zany no tena zavatra tsara indrindra. Dia manaraka satria zany rehefa tena jerena ilay izy dia izao hoe tsy maintsy misy problème zany à cause-n'izay, miteraka défi ohatran'ny ao anareo zany ny ilazana an'izany misy fahasarotana azafady misy fanamby azafady ohatra tompoko misy fanamby sarosarotra kokoa rehefa miditra ao anatin'izay zany le olona satria tsy manaraka an'le modely efa napetraky ny tenin'Andriamanitra. Dia mazava ho azy tsy maintsy mila miady mafimafy kokoa zany izy ao anatin'izay zavatra izay. Marina fa anatokantrano samy kristianina koa raha mety misy ihany ny zavatra mety hoe tsy maintsy hifanamboarana fa somary sarosarotra kokoa zany le izy ao anatin'izay satria araka ilay voalaza teo hoe ny tenin'Andriamanitra dia efa miteny amintsika hoe aza mety asiana zioga iombonana amin'ny tsy mino. Dia izay zany moa tena zavatra important be indrindra ho an'ireo izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny tokantrano zany tia ampiandohana dia efa tsindriana le izy hoe tena zava-dehibe ny anarahantsika modely apetrak'Andriamanitra, fa rehefa tsy manaraka modely apetrak'Andriamanitra tsika dia misy fanamby ao izay mety sarosarotra eny an-dalana eny tsy maintsy hiatrehana. Dia izay ny andrasako fitenenana fa mamy. Eny ary mena ny rahalahy mamy fitenenanareo. Eran'ny rahalafaly amin'ny fitenenana dia miaraka antsika rehetra moa dia manao fiadanana tokoa amintsika tsirairay avy. Fa maro moa voalaza teo fa antsika mba manapinapy kely fotsiny angamba satria mety mba misy hevitra kely mba mety mahasoa ny tsirairay avy amin'izay resaka hoe resaka fanambadiana izay. Fa ny zavatra tena tokony ho tsapantsika aloha voalohany indrindra ny vady tena atao mandrakizay zany fa tsy hoe solosoloana aloha. Dia mila hoe mandinika tsara inona ny tena décision alohan'ny hanambadiana satria fanambadiana dia avy amin'Andriamanitra ary tsika tsirairay avy amin'ny kristianina antsika dia tsy maintsy miaina araka ny tenin'Andriamanitra tsika fa tsy afaka hoe mandeha tsy araka ny sitrapontsika na fisainantsika satria arakaraka ny fandehanantsika araka ny fisainantsika sy ny eritreretrika izay dia lasa mandeha ny amin'ny izy ny fandehan'ilay tokantrano satria mazava loatra fa raha araka lazain'ny vola teo hoe na ny décision raisina fotsiny ary dia miteraka tsy fankazontsaina miresaka miteraka tsy firindrano anatin'ny tokantrano ka rehefa tsy mirindra tsara ilay zavatra anatin'ny tokantrano dia mazava loatra fa tsy maintsy misy fikorotanana. Raha misy fikorotanana dia mety miteraka zavatra miteraka fahasimbana ilay izy ka noho izany tsaratsara ny tsirairay avy raha ohatra ka hoe manaraka ny teniny araka ny tenin'Andriamanitra zany. Eo kosa raha ohatra hoe misy kosa hoe ny olona hoe izay hoe mbola tsy mpino izy ny nanambady fa rehefa izy vao nino izay vao misy nanomboka nino ny ray dia iny indray zavatra hafa iny mila hoe mafimafy mila hoe mandroso tsara zany ilay anankiray mba hatonga an'ilay vadiny hoe hanaraka azy koa satria tsy mora no mitarika olona iray makokoa amin'i Jesosy raha tsy hoe tena mijoro tsara ilay anankiray zany. Dia ny amiko zany tena ny hevitra zany dia hoe tsarotsika tsirairay avy mandinika tsara alohan'ny hanambadiana izay mbola tsy manambady zany satria mazava loatra fa araka lazaiko teo ny tokantrano dia tsy hoe androany sy rapitsy fotsiny fa ny tokantrano dia tena mandrakizay ary izany mandrakizay zany dia mila hoe mifankafantatra tsara mitondra tsara ary tsy afaka mifampatoky tsara mpivady raha tsy ao amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Tsy afaka mifampatoky tsara raha tsy samy kristianina satria manahirana be resaka fampatokisana raha tsy eo amin'ny Kristy, raha tsy hoe efa tsy efa manara-dia an'Andriamanitra zany ny olon'ny mpivady zany dia sarotra be izay ka dia mila hoe misaina tsara zany dia mijery lavitra zany ary mametraka ny zavatra rehetra ampelantanan'Andriamanitra alohan'ny andraisana décision. Izay angamba no teny fomba ny anjarako dia voninahitra an'Andriamanitra miankoatra lafaly fitenenana.
Makasitraka ny lalahy mamivady tamin'izay fandraisana anjara maro be moa mpandray anjara eto maro ihany koa ny fanontaniana tiana petaka ka somary iova fanontaniana sady aloha kanefa ao anatin'izay ho an'ny mpanjay anjara manaraka raha mbola misy teny tianareo ho apita amin'ilay fanontaniana voalohany dia mbola afaka mamaly ihany nareo fa ny fanontaniana faharoa ary dia zao hoe ty zavatra lesahany ety moa zany dia hoe ao amin'ilay situation'ilay olona zavatra efa mitranga zany efa ranoraraka tsy azo rofona donc ny fanontaniana mipetaka manaraka dia zao hoe inona zany ny torohevitra sy fampahelezana atolotrareo ho an'ilay olona miaina amin'izay situation amin'izao fotoana zao be da be ny teny hoe ka rehefa izany zany dia ahoana hisaraka zany sy rehetrarehetra tenin'Andriamanitra moa mety tenin'Andriamanitra kely raha hitantsika ny Korinthiana voalohany toko 7:12 sy 17:10 fa 4:10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy aingana diaingana satria mandresy ny taona fa amin'ny sisa dia hoy izao fa tsy ny tompo Paoly miteny eto tsy hevitry ny tompo zany fa hoy izao hoy Paoly raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny any ny vavy dia aoka tsy hialana izy ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra amin'ny any ny lahy dia aoka tsy hialana izy fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy raha tsy izany kosa dia tsy madio ny zanakareo fa raha izany dia masina izy mety misy angambany amin'ny fanazavana mikasika ny teny fa zay fanontaniana manaraka zany hoe inona ny torohevitra sy fampahelezana atolotrareo ho an'ireo olona asana efa vonona rahalahy Victoire dia omenanao avy hatrany fitenena dia efa avy eo omentsika any ranabavy Claudia rahalahy Victoire omenanao avy hatrany fitenenana. Omenany mpampian'Andriamanitra manaraka ngambany dia mandray zavy eo rahalahy mankasitraka. Ok, ranabavy Claudia ary omenanao avy hatrany fitenenana. Rahantsiako dia averintsika any amin'ny madame Pasteur avy hatrany ary fitenenana aloha mandra-piandry ireo namatsika ireo omenanao avy hatrany madame Pasteur amin'ny fitenenana. Eny ary mirona izay fanontaniana izay hoe inona ary ny tokony atao raha efa tafiditra anatin'ilay situation zany ny olona anankiray zany hoe mpino engagé tsara nandray an'i Jesosy dia nanambady tsy mpino. Mazava ho azy aloha fa tsy vahaolana ny hoe i-divorce satria tsy sitrapon'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra hoe alako ny fisaraham-bady ozy ny tenin'Andriamanitra fa dia mila misadapte tsara zany rehefa tafiditra anatin'ilay tokantrano satria ilay vadinao zany tsy maraka an'ilay ritmanao. Ianao ohatra mety mandeha any am-piangonana foana, ianao ohatra ohatrany mety mivavaka, ianao mety manao fiderana, mety zavatra be dia be ny ataonao ao anaty tokantranonao mikarakara ny fiainam-panahinao ianao nefa ny vadinao nefa tsy amin'izay mihitsy izy zany fa tena zavatra fa mihitsy ny fiainany. Dikan'izay dia zao hoe aparezina zany tsika na le raha lehilahy na raha vehivavy izay tafiditra anatin'izay situation izay izany hoe lasa adaptenao zany ny fomba fanompoanao an'Andriamanitra mba tsy hanafitohana ny vadinao io satria ny tanjona tsy ny hoe atonga azo tafitohana dia lasa raikitra ny ady dia raikitra ny korotan-dava anaty tokantrano fa miezaka zany ianao hoe atraiza zany ny tokony hivavaka, atraiza ny fotoana tokony hanompokon'ny tompo rehefa inona ny zavatra tadiaviny hoe rehefa tonga eto izy dia mba miaraka aminy ohatra na tsy fantatra zavatra tadiaviny dia adaptenao zany ny emploi du temps-nao par rapport amin'izay ohatra fotsiny hoe mandeha miasa izy dia eo ianao manararoatra tena hoe mivavaka, manao fiderana, mampahery ny ara-panahinao. Dia rehefa tonga indray kosa izy dia efa voky tsara ny ara-panahinao dia mba miaraka aminy ianao hoe tsy haiko izay zavatra ilany ianao hoe mipresence anao eo. Izany hoe mila mandeha ampahendrena tsara zany ny vehivavy na lehilahy izay manambady tsy mino une fois que efa engagé ao dia ny tanjona moa hoe maninona mila mandeha ampahendrena tsara satria ny tanjona dia hoe ho voatoana ny fitondran-tenan'ny ilay mino ilay tsy mino. Mazava ho azy moa tanaty baiboly dia Paoly miteny hoe mba ho voatoanan'ny fitondran-tenan'ny vavy ny lahy izay tsy mino. Matetika manko tsy voatoana amin'ny fitoriana-teny izy ireny mety efa tsy enontsony ianao mitory-teny aminy manazava aminy ny tenin'Andriamanitra. Par contre ny fihetsikao sy ny fitondran-tenanao ao anatin'ilay tokantrano dia efa epistily velona ho azy afaka mahakasika azy hoe ty vadiko ty kosa afany amin'ny vehivavy rehetra mihitsy satria mahakarakara tokantrano, mahavitana menakavy tsara nefa koa izy dia tena olona mivavaka. Dia izay zany no torohevitra aroso voalohany aloha hoe tena adapte fa tsy hoe forsena be foana satria za mivavaka ohatra zao dia
efa tsy tiany la hoe ianao mivavaka amin'ny fotoana hoe maheo azy na hoe fotoana tsy haiko misy zavatra mety hoe tadiaviny aminao dia dikan'izay adaptenao zany fotoananao hoe rehefa eto izy dia tena aleoko zany miaraka amin'ny eto fa amin'ny fotoana tsy mahita azy anokana fotoana mivavaka dia amboarinao daholo ny fomba fanomponao na ny fandehananao am-piangonana sy ny sisa satria ny tanjona eto dia hoe mba ilirindra foana ilay tokantrano satria mampalahelo ihany raha ohatra hoe tafiditra ao ianao kanefa dia ho lasa gidragidra ilay tokantrano vokatra hoe ianao mienjana izy koa mienjana fa itsika zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy hoe mandefitra tsika se soumettre tsika hoe manamboatra an'ilay izy mba hahatonga ilay izy hoe ho hitan'ilay fadeferantsika zany zay aloha no azoko aroso fa mino fa misy zavatra efa azontsika sotomina ao anatin'izay hoe mila amboarina ny emploi du temps fomba fiainana ao tokantrano hoe satria ianao fa miaraka amin'ny olona tsy mino dia tsy maintsy misadapta aminy ianao zany. Amen. Iny ary tonga dia hoarina tokoa no mambary fanontaniana sa mbola misy fanontaniana tiana apetraka ve? Mazava pastera fa miananao avy hatrany fitenenana. Iny ary mankasitraka amin'ny fitenena dia tonga dia toiziko moa ilay valy mpanontaniana tao zany fa misy olona koa zany ao anatin'ny efa mivady izy vao converti dia ka anankiray mbola resantsika moa mikasy an'izay fa araka ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao zavatra expérience vécue zavatra efa iainan'ny olona andavanandro zany dia sotasotain'ilay tsy mivavaka na ilany vaminy foana ilay mpivavaka mafy be izy tena mafy be izy ary zay indrindra no ampianarantsika rehetrarehetra mba hitandrina amin'ny fanambadiana rehefa hiditra amin'ny fanambadiana indrindra ho an'ny olona izay mbola sy tafiditra kanefa tafiditra moa inona ny azo atao fa dia zay aloha zava-misy zany dia eretana ilay izy fa sofa teo ny tompo milaza hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa faritra sy mavesatra tena mavesatra ilay izy be lehibe ny kazy misy na hoe ny toetra raha misy mampitandra tena zany dia be dia be ny olona mitaraina sy miantso mila vavaka mihitsy indrindray tena mampite sy déplacé makany amin'ilay tokantrano mihitsy hijery ny zava-mihitsy hoe fa ino zao ataonao zao raha ngaha fa manino ty zara ataonao ty raha matonga tena tsy mariny tsony kosa zao tena misy hoe asany devoly fa dia ny vahaolana zany dia zay manao délivrance ianao mivavaka ianao manao makatavavaka azo ataona hoe makatavavaka tsy mamenatra zany manao intercession vadinao ianao na za zao nisy ka anankiray zay zao efa ela efa atoko hoe fotoana lasa ngamba zay dia tena mampalelo ilay vehivavy satria le lehilahy rehefa ohatrany tsy miteny mihitsy tsy miteny tsy hoe ray volana na heri-taona fa nandritry ny 5 taona tokoa dia tsisy communication andritra ny vavy nefa dia miray fandrina miara-misakafo manao course fa dia tena hoe fahoriana dia isa maraina amin'ny 5 maraina miantso ana ilay vavy dia vavako any tena navoly amin'saretaka tena tsy hitantsoza sy ny tena mampalahelo dia ino amin'ny azo atao ilay izy efa ao anatiny izy zareo fa miteraka ary ny tena nampalahelo dia hoe io lehilahy zany tsy nanaiky hanambady mihitsy anao soratra sy mariazy raha tsy miteraka ilay vehivavy hoe sao dia manambady olona tsy miteraka ianao dia nampiterahana mihitsy aloha ilay vehivavy dia vehivavy koa moa nanaiky tsy fidy na dia tsy avelan'ny ray aman-dreny hanambady ary ianao hoe hanambady tsy ianao hoe hiteraka nefa tsy vita mariazy tsy hitatso dia katiko izy katiko izy io fitiavana io majamo dia teraka tokoa izy fa nanteraka izy natao mariazy fa zany teneko anao zany hoe mandry ny 5 taona tsy fampiteny mafy lay izy lazary miaino anatin'ilay izy tenetiko hoe tena mafy be lay izy fa doa ivavaka dia mivavaka foana dia natokana mpiandry ilay vehivavy natokana fandraisana fanosany tokoa zany no azo atao fa ianao mihitsy ny manolora tena ho an'i Jesosy Kristy atokony amin'ny tompony ny eta mavesatra ao zay ihany ny vahaolana tsisy solution zany ho anahy manokana tsy misy vahaolana afa-tsy ao amin'ny Kristy Jesosy zay ngamba no amin'ny terako azy fa be dia be ny tranga azo zaraina mankasitraka makasitraka amin'ny pastera mivady tamin'izay fandraisana anjara zay misy fanampanontaniana saika ao apetraka hoe inona no mety fiatraika an'izany
eo amin'ny tokantrano ireo olona mpivady ireo eo amin'ny tokantrano voalohany indrindra mety hisy fiantraikany koa zany ao anatin'ny fiangonana, mety misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny zava-dehibe moa zany dia hoe le famonjena le tokantrano, fanohanana torohevitra. Efa volomboniny eto koa na Bavy Claudia ka meko anao avy hatrany na Bavy Claudia ny fitenenana ny fanontaniana mipetraka moa zany efa nisy fanontaniana telo mipetraka atao fa azonao fitinina ao anatin'ny fotoana vitsivitsy any satria mbola maro ny mpandray anjara hoe ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra mikasika an'ireo situation hoe lehilahy sy vehivavy manambady tsy mino inona ny torohevitra fampahirezana satria efa iainana le izy efa iainan'le mpivady amin'izao fotoana zao dia mba mangataka torohevitra aminao mpivady zay mino antsika inona koa mety fiantraika an'izany eo amin'ny tokantranon'izy ireo eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina misy azy ireo meko avy hatrany arana Bavy Claudia ny fitenenana. Ya, dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra dia mankasitraka raha nadafalina ny fitenenana. Dia ny anampiko an'izay efa voalaza sy entsika teo izay moa momba n'ilay hoe thématique zao zany dia misy couple angamba nomeko ohatra témoignage satria couple fantatra akaiky ary tena iainan'ny fiainan'izy mivady mihitsy izy ity zany azontsika alaina ohatra le rahavavy tena bavaka converti amin'ilay fiangonana misy anay amin'izao fotoana izao dia ny vadiny tsy converti. Zany hoe nandritry ny le vadiny moa zany voaingana kely ny maty fa isaorana ny tompo tena vraiment hoe à la fin de sa dernière vie zany izy nandray an Jesosy io ranga io. Dia zay aloha zany dia efa voninahitra be ho an'i Jesosy, voninahitra be ho an'ny homenan'i Jesosy. Dia ny fandehan'ny fiainan'izy ireo zany tena hoe le rahavavy io zany tena akaiky be anay izy io dia tena hoe izy zany tena nitazominy mihitsy le promesse hitanareo eo amin'ny tenin'Andriamanitra le hoe crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Dia izy zany tena nitolona mibavaka tena hoe ninona situation na narary na fahasairanana na inona dia tena hoe nety ambavaka foana io vadiny io ary tena nitolomany mivavaka hatramin'ny farany mihitsy jusqu'à sa mort zany. Raha ny fijerinay ny fiainan'izy mivady misy fotoana ohatrany hoe araka ny tenena teo mananao compromis izy. Misy fotoana zany le vadiny nanaiky any izy nandeha tany am-piangonana dia misy fotoana indray rehefa nangataka taminy le vadiny hoe mba miaraka aminy ao an-trano dia izy indray tsy tonga miangona dia tena hoe ohatr'izay foana zany ny fiainan'izy mivady dia hita tena mihitsy hoe nirindra ny tokantrano zareo malgré tout na dia hoe tsy dia tena hoe mbola tamin'ny voalohany tsy nanolo tena ho an'i Jesosy le vadiny fa ny fahitanay akaiky anazy aloha zany dia tena hoe izy mivady tsy dia tena nisy hoe olana firy satria zareo tena niray saina na de l'autre côté ou de l'autre côté. Dia zay zany tena tenenina koa hoe firaisan-tsaina voalohany dia le ramatoa koa zany tena hoe be fitiavana tena naseho an'ny vadiny mihitsy hoe tiany le vadiny ninona zavatra tsy nekeny tamin'le vadiny dia tena naseho foana hoe tiany izy. Dia zay koa zany tiako olazaina ho an'izay olona manana situation amin'izao thème zao hoe ninona dia aseho foana hoe tianao izy na manao zavatra tsy avasokasinao na manaratsy na maninona dia tena ataovy mihitsy hoe aseho hoe tianao izy. Dia zay zany no tiako ambara fa amin'izay situation zay fa tsy haiko rivona manana zavatra pina fa nataona fitenena rehetra tenena teny tsosy daholo izaho moa vao tonga fa nanao tsara fitenena fa vao tonga tsy nafa manao zavatra fe dia iananatsiny fa lohany tsosy ya somary kely apiko kely ny tenin'ny rana Bavy Claudia satria betsaka tokoa no mieritreritra hoe rehefa misy mpivady ndray mino ndray tsy mino dia ohatrany hoe échec foana ny ao anatin'ny tokantrano tena be da be mihitsy mivady hoe mino ndray fa mino sy ray fa ny olana fotsiny amin'izay ny tanjon'ny tokantrano dia hoe ny ampandehanan'ny tokantrano fa ny amin'ny côté spirituel zany izay mila sohitana tsara fa ny kristianina ny tanjony dia zao hoe hiakatra any an-danitra zay ny tanjon'ny kristianina. Fa raha hoe côté resaka hoe tokantrano hoe firindrany fotsiny mibetsaka ny hoe mpivady tena miray saina tsy miady fa mandroso ny tokantrano fa eo amin'ilay lafy ny ara-panahy io zany tena zava-dehibe zay fotsiny tiako mariana kely amin'ny teny rana Bavy Claudia teo efa andray fitenany madame pasteur miaotra ny teny kely par rapport amin'izay teninao zay hoe important be zay menanao zay
mikasika an'izay hoe mikasika an'izay hoe marina fa mety hoe mirindra ny fiainana eto ambony tany fa ilay fiainana mandrakizay tena zava-dehibe koa. Dia ny azy zany tena tiako ampahiresana hoe raha ohatra hoe tsy mihinana anankiray oka zany ny fiainam-panahin'ilay mino tsy hoe hiena vokatry ilay hoe fisian'ilay inconverti miaraka aminy, satria izay ny tanjon'ilay devoly manko neny hoe iletaka miaraka aminy eo koa ianao tavelo eo koa ianao hiena ny ara-panahinao tsy hanompo ny tompontsony ianao, satria mety hoe sorena izy rehefa mivavaka ianao, ilany sotasota ianao rehefa any am-piangonana, rehefa maka baiboly ianao dia hitadiavany ady. Dia raha voatra tsika zany ka tsy mijery ilay zavatra tontolo ara-panahy hoe ao amin'i Jesosy hoe animba ny ara-panahiko ity zavatra ity fa hoe isede aminy foana mba tsisy ady dia aleo ary mba atao an'izao sy aleo tsy hivavaka tsony, aleo tsy ho any am-piangonana tsony, aleo ajanona daholo ny fanompoana. Dia azadiny fa misy tanjony tsika ny antsoin'ny tompo atsika, tsy hoe tanjona hatao amin'ny fanambadiana fotsiny ihany hoe mahatonga ny fanambadiana irindra ho tafavoaka soamantsara, fa ny tanjontsika dia ilay fiainana mandrakizay. Ka ny dikan'izay dia izao hoe aza atao sakana koa ny fisian'ilay olona anankiray tsy pino eo, fa atao sarobidy alohan'ny vadinao aloha ny famonjenao ny fiainana mandrakizay izay nomen'i Jesosy ianao. Satria raha dia hitandrina azy foana eo ianao dia ny azy ny sitrapony dia tsy mivavaka tsony ianao fa ajanona ihany ny fivavahana io, fa za miaraka amiko ianao. Misy ny raha manao soa hoe na io Jesosynao io na za. Dia eo tsika tsy maintsy maka décision hoe sarobidy amintsika ve ilay famonjena sy ilay fiainana mandrakizay ny antsoin'i Jesosy atsika. Ka rehefa nanomboka ny s'engager tsika ao anatin'ilay hoe miditra hiaraka amin'ny tsy mino dia lasa hoe tsy maintsy zany misy mitazona tsara ilay famonjena hatramin'ny farany, ary zay misy prix à payer zay. Dikan'izay dia tsy zavatra rehetra tadiavina akory dia hisedenao, satria faty ny ara-panahinao raha zay no mitohy, fa mila mametraka an'Andriamanitra foana ianao hoe Andriamanitra aloha vao ianao, Andriamanitra aloha vao ianao ka zay fanapahan-kevitra ao fa mandeha aloha Jesosy. Dia be ny kahan'olona nanao an'izany misy raha matoa izay tadidiko tsara tany Madagasikara, nanambady izy vao ny converti izy dia nanolo tena ho an'i Jesosy dia nandroso tena nandroso tamin'ny fanompoana ny tompo, dia tonga dia nametraka ny vadiny hoe na Jesosy na izaho, na fivavahanao na izaho. Fa raha matoa dia nandeha décision hoe zany Jesosy. Eny arozy rangahy eny ny entany lasa izy mbola mamela misy zaza efatra ao tokantrano, fa teneniko anao fa mijoro raha matoa io hatramin'ny farany, fa mandroso tsara ny ara-panahiny ny zanany nandroso tsara, tafita daholo ny zanany lasa lavitra mihitsy hatramin'izao izy mbola velona zany raha matoa zany efa 80 ans mahery fa tena hoe tafaorina tsara amin'i Jesosy izy mazava ho azy koa ianao rehefa manao décision ohatr'izay dia tena tiany ny tompo mihitsy ianao ary manampy anao Jesosy hoe tena vonona ianao hanariny zavatra tianao noho ny aniko, mametraka anao voalohany ianao tsy mamela anao irery zany Jesosy. Dia tena vitan'ilay ramatoa nanao zany décision zany fa tafavoaka izy, ary za mino fa efa tehirizina ho azy koa ny satroboninahitra ny fiainana. Dia ohatr'izay zany rehefa hoe manaraka an'i Jesosy ka maka an'izay soa zay tazony tsara ny fiainam-panahy sy ny fiainana mandrakizay, fa asa vela hoe ka satria efa eto ilay vady dia tsy avelainanao an'izao tsy avelainanao an'izao dia reraka ny ara-panahinao ary izay ho any tanjon'ny devoly. Voninahitra ho an'i Jesosy dia averiko any amin'ny tompon'andraikitra fitenenana. Makasitraka amin'izay valim-panontaniana izay ihany koa madamo pasteur Amina fa manakambara manana zavatra pindra nampahavola mivady kasika an'izay fanontaniana roa napetaka izay amenanareo avy hatrany ary ny fitenenana. Ie, tena zavatra important be moa izay dia ankoatrany efa zavatra voalaza teo dia arak'ilay nitenentsika teny am-boalohany hoe miaraka zoga mpivady, izany hoe misy direction. Raha jerevantsika tsara reny omby ireny rehefa mizoga dia miaraka manontolo ny lalaka lehany, rehefa miaraka tokony hoe miaraka zany lalany, fa eto ilay hoe tsy mitovy ilay zoga dia ny dikan'izay ny anankiray hitarika any amin'ny ilany, ny iray hitarika any amin'ny ilany, amin'ny resaka ara-panahy no resako eto fa ao anatin'ny tokantrano arak'ilay efa témoignage voarantsika teo mety hoe afaka hirindra foana, fa amin'ny lafiny ara-panahy impossible ny hirindrany satria ny iray mahafantatra an'i Jesosy, ny iray tsy mahafantatra an'i Jesosy, ny iray mino an'i Jesosy, ny iray tsy mino an'i Jesosy, ny iray teraka indray izany hoe nandray ilay vovaovao avy amin'Andriamanitra, ny iray mbola tsy manana an'izay. Donc impossible ny hirindrany ny ara-panahy zany.
dia amin'izay fotoan'izay zany a ndray tsy maintsy isitona any amin'ny côté ilany dia ndray isitona any amin'ny côté ilany dia ny toromarika zany ho andra vehivavy eo anatin'izay dia izao hoe mila ianao aloha conscient an'izay hoe misy an'izay hoe izy rivotra ho any amin'ny lalany a dia ianao anefany a andeha aty amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra anao dia efa mila conscient aloha zany hoe isy an'izay fifampisotoana an'izay a spirituel ozy a dia ao anatin'izay zany dia izao hoe mila mahery ianao mila matanjaka ianao fa raha tsy matanjaka zany ianao vehivavy dia ianao ny voatarika any any amin'ny lalany tsy haiko azy tia mantiky tenena hoe raha ohatra zany ka tsy mahery tsara raha vehivavy na raha lehilahy ilay mpino ao anatin'ilay tokantrano a dia izy ny lasa manaraka ny lalan'ilay ray tsy mpino fa mila mahery tsara zany tsika dia nidikan'izay dia hoe mila mahery mivavaka tsika dia mila conscient tsika an'ilay problème hoe nitanjoko anatin'ity tokantranoko ity tsy hoe hiafotsiny ato a fa nitanjoko dia hovovony sy ity vadiko ity satria izay ny tenin'Andriamanitra hoe minoany Jesosy tompo dia vonjeny ianao sy ny ankonanao dia rehefa mivavaka ho azy a dia teneniko izay tenin'Andriamanitra izay a mino aho fa afaka kasihan'Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny fitondrantenako a dia mivavaka zany hoe tsy tokony angatsiatsika zany ny raha vehivavy izay manambady olona tsy mpino fa tokony ahery tsara ara-panahy satria voalohany indrindra aloha mety ho voatarika ilay ray tsy mino zany araka ilay efa voarazakantsika rehetrarehetra teo hoe mety ozy izy hoe ianao hoe dia isaky ny weekend dia andeho any am-piangonana foana za tsy mahita anao mihitsy fa mety izy tsy raisonnable le couple andrasantsika teo zao raisonnable le rangahy dia hoe mamela an'le ramatoa ihany fa mety possible mihitsy ny amin'ny couple anankiray mety hoe sorsana ady le izy hoe ianao hoe isan'andro dia andeha hivavaka foana ianao hoe isa maraina amin'ny 10 maraina ianao dia fo andro alika hivavaka foana za maraina mba mila kala sorsa mety izay hoe io zany a impossible hoe irindra le izy raha amin'ny côté spirituel satria tsy mitovy le fananako dia ao anatin'izay zany toromarika azo omenany raha vehivavy na raha lehilahy zay mpino dia mila mahery tsara ianao dia mila manana an'izay tanjony izay ianao hoe hitondra nyity olo ity ao amin'i Jesosy a ny tanjoko ny zavatra hita moa matetika raha ohatra hoe manana anso manokana zao le raha lehilahy na raha vehivavy a dia tena mila miady mafy encore plus mba hidirana amin'izay tanjon'Andriamanitra izay satria mavesatra kokoa le izy any tena hoe sarotra zany fa mila miady tsy hoe impossible fa mila mahery zay zany ana ny conseillako hoe mila mahery ara-panahy tsara nareo aza varimbarina amin'ny resaka hoe mivavaka tokony ahery mivavaka tokony feno ny fanamasina tokony mandeha foana amin'ny fitarihan'ny fanamasina satria rehefa mahery tsika ane mivavaka ho an'le rehefa mahery anareo mivavaka ho an'le raha vehivavy na raha lehilahy zay mbola tsy ao amin'i Jesosy a Jesosy afaka manova ny fon'le olona ny conversion dia Andriamanitra ihany afaka manao azy tsika tsy afaka hoe andresy lahatra olona dia converti izy fa ny fanamasina mandresy lahatra ny olona amin'ny fahotana Jesosy no afaka miconvertira ny olona ray ka dia amin'i Jesosy zany nareo no tena tokony tolona mafy a mba hatonga an'le olona anaiky an'i Jesosy Kristy tompo izy dia izay ny andresaka itenena fa averiko amin'ny ranadafaly ny fitenena ya makasitraka ranabavola amin'izay valim-panontaniana mino aho fa efa maro dia maro ny zavatra voaraintsika mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaharan'izao tamin'izay valim-panontaniana efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa madivadiva marana ny tapany voalohany tsika kanefa misy fanontaniana mba hapetraka mijery ny vatana eto ka dia ho apetraka ao amintsika le fanontaniana ny resaka madame pastera teny am-piandohana hoe ny olona rehetra nge mitonona ho azy mpino daholo mitonona ho azy kristianina kanefa raha jerena tokoa reny fanambadiana kristianina reny mazava be ary hitantsika miary ary fa maro ny kristianina amin'ny saram-panambadiana dia ny fanontanian'ny anabavy ato dia hoe ahoana izy ny atao raha mino fotsiny ny mivady fa mbola tsy tena hoe mandroso zany mahalala an'i Jesosy inona ny atao mba tena hoe ampitombo azy ara-panahy ameko avetrany any amin'ny ranabavy Claude Andary aloha dia avy eo mena amin'ny madame pastera mivady ny fitenenana ya rahalarivo nambala angamba ya menanao rahalarivo ny fitenenana ny zavatra tena tokony atao moa zany amin'izay zavatra dia tena hoe mila mihitsy izy ampahafantarana aloha filazantsara mila izy hoentina mihitsy hoe hibebaka zay ny tena dingana voalohany indrindra tsara lazaina an'ireny hoe vady mbola tsy nanolo tena reny mety hoe mino fotsiny izy minan'Andriamanitra izy nanana fitaizana izy anatin'izany hoe finoan'Andriamanitra zany fa mbola tsy nanao an'ilay dingana le hoe tena hoe manolo tena zany aloha ny zavatra voalohany indrindra tsara ampahafantarana anazy
mazava ho azy fitaovana fotsiny ihany ny vady milaza an'izany fa ny fanahy masina ihany tena manisy lahatra dia io moa miankina amin'ny rehetrarehetra io mety hoe vetivety ka mety hoe elabe arak'ilay fijona olombelona Claudia teo zao efa alohan'ny faty mihitsy le rangavo nanolo tena zany hitantsika an'izany tsy voatery hitovy izany fa arakaraky ny olona izay ny tena zavatra voalohany dia ny hitondra azy eo amin'ny fibebahana milohan'ny ampianarana azy zavatra principe de base amin'ny resaka kristianina zany amin'ny resaka fiainana andavanandro fa ianao manko tsy afaka mihitsy hanovan'ny olona amin'ny resaka fitondran-tena raha ohatra ka ny fony ara-tsy vaovao raha ohatra ka izy mbola sy nanolo tena zany dia izay ngamba no azoko variana aloha amin'izay zavatra izay dia avenainao fitenenana Ralafaly. Ya makasitraka Ralalivo amin'izay valim-panontaniana izay sao dia mbola manakambara kely pastera mivady mikasika ny fanontaniana io. Eny ary. Ya mikasika amin'izay fanontaniana izay moa dia mazava ho azy raha tianao zany ilay vadinao tena hiroso tsara dia miverina ihany amin'ilay hoe voalohany indrindra aloha mila mi-intercéder betsaka ho anazy ianao, vavaka be dia be ho anazy satria ny fandrosoany sy ny sisa dia tsy maintsy asa mifanahy masina daholo. Dia ny vehivavy zany izay ao anaty problème anaty tokantrano ohatran'izay dia tokony vehivavy mahery mivavaka. Vehivavy tena hoe mitolona mbavaka foana mihitsy ho an'ny vadiny io. Dia manarakaraka an'izay dia ianao koa zany manao modely tsara ho tokantrano. Satria rehefa mpino izy efa malala an'i Jesosy izy na dia hoe tsy tena mbola nandray an'i Jesosy rehefa mba misy zavatra azo jerevana zany dia ianao koa zany tokony mitona anazy hoe andao tsika hivavaka. Tomina foana zany izy andao any am-piangonana, andao hiara hivavaka, andao hiaraka handinika tenin'Andriamanitra, andao hiaraka hihaino toriteny. Zany hoe any amin'ny zava-panahy zany entanina misimisy kokoa izy mba tonga azy hanana etaetan'Andriamanitra. Fa za mino fa ao anatin'ireny toriteny reny sy ny fomba hitomanao azy sy fandehanany any am-piangonana tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny fiainana izay. Dia izay zany ny rôle ny vehivavy raha ohatra ka hoe ity fanontaniana ity dia mahireza mivavaka, hito ambavaka izy dia ihany koa hoe tokony ny mbola veriko ihany ilay hoe ny fitondran-tenanao koa dia tokony tsara ho tokantrano mba tonga azy ho voatoana. Manao fitondran-tena tsara ianao modely tsara ianao tokantrano dia hitany mihitsy ohatr'izao ny olona tena manana an'i Jesosy sy ohatr'izao ny olona manaranaraka fotsiny. Dia na izy ary mety ho voatoana mihitsy hoe tena hafa ianao fa tena mahay mandefitra ianao zany, tena mahay fa misy zavatra mitranga dia aseho mihitsy ny mahazanak'Andriamanitra anao hoe nandray an'i Jesosy hoe misy ady, misy zavatra tokony anginana, misy zavatra tokony andeferana dia tena aseho hoe mandefitra na mitsirariny dia tena manaiky satria izay koa important be koa zany ilay hoe soumission an'ilay vehivavy manoloana an'ilay vadiny satria hitany hoe tena afy ity vadiko ity satria tena manana an'i Jesosy. Dia mety mahita izy hoe vadiny namany ihany, collègue sy ny sisa dia hoe mifampitantara dia ny anay tsy ohatran'izany fa tena vadinao kosa tena mba endry. Zany rehetrarehetra zany mitambatambatra dia mahatonga ny fony voakasiky ny filazantsara. Dia zava-dehibe misy rôle lehibe mihitsy zany ho an'ilay vehivavy ao anatin'izay fanampiana ny vadiny izay ho tonga tsara ao amin'ny filazantsara andray an'i Jesosy. Izay angamba ny entiko manampy ny vanim-panontaniana teo. Ya makasitraka ny madame pastera amin'izay fandraisana anjara izay. Nanapahavola dia mbola manana ampiana kely. Ie, tiako hanampiana kely azy foana zany dia izao hoe ny fomba fijerintsika, ny fomba fijerinareo an'ilay vadinareo mbola tsy converti koa zany important satria tsapan'ilay raha lehilahy amin'ny jugement anareo. Ny olona izay mpino zany manambady mpino tsy tokony tonga dia eritreritra be hoe izy masina be dia le ray tena tiako hoe azontsika ve nytiako tenena hoe tokony hijery positivement an'ilay vadinareo ihany zany nareo anatin'izay ary indrindra moa rehefa mivavaka ho azy nareo. Nisy pastera zay ndre mandeha nitoriteny dia nitantara izy hoe nisy vehivavy mpino nanambady olona tsy mpino dia tonga tao amin'ny pastera izy nitaraina dia ozy izy hoe pastera mon mari c'est le petit frère du diable. Dia izay le fomba fijery zay zany hoe mila manana fijery pozitif satria
rehefa hitondram-bavaka azy ianao dia mila miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao arak'ilay anankiray ny teneniko teo zao, ohatra anankiray hoe minoan Jesosy tompo dia vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Misy koa tenin'Andriamanitra anankiray hoe mialatsiny famiteny frantsay ny azako azy hoe là où le péché abonde ta grâce surabonde. Dia ianao zany rehefa hitolam-bavaka ho an'ilay vadinao dia tenin'Andriamanitra hoentiny eo amin'ny Jesosy fa aza tonga dia hoe ny faharatsiny be ny jerenao raha ohatra ka hitanao ny faharatsiny dia fifonana entina ho azy eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe misy fomba ihany koa zany mpivavaka ho an'le araka ny tenentsika teo hoe mila mivavaka ho an'le olona tsy mpino, le vadinao tsy mpino ianao dia misy fomba ivavahanao azy koa zany. Tsy hoe eo ianao dia Jesosy tena mampijaly anahy loatra ty rangahy ty na kizitiny ty rangahy ty na zao tsy mamela nompo fa tsy haiko na tafita ny zavatra ty kapitaina hoe côté positif zany hitondrantsika azy eo anatrehan'Andriamanitra, tsapan'le rangahy na le ramatoa koa zay mbola tsy mpino na ny fomba fijerintsika azy ary dia tsapany ihany koa zay. Zay fotsiny tiako hanampiana kely. Makasitraka raha nabavola tia nampy kely fotsiny angamba ny marina fa hoe ny tena no manatotosany ity fandarany ity fa mba ho fampaherezana antsika rehetra dia mba te-hijory vavolombelona ny tenako izao izay tao anatin'le hoe mino fotsiny fa mbola tsy tena resy lahatra, mbola tsy tena nanana an Jesosy tompo sy mpamonjy ny vadiko efa mino nandray an Jesosy talohan'izany ary tamin'izany fotoan'izany efa nivady dia ny tenako tena mbola tao anatin'ny fisotroana, filokana, tao anatin'ny filibana tanteraka mihitsy zany ary tena nahatsapa sy nahita mihitsy fa tena hoe nisy tolona nataon'ny vadiko tao na dia miafina tany ambony any ary izy tena hoe mivavaka zaho ambany manao ny ataoko miaraka amin'ny namana dia ao koa moa ny ao an-trano ny fandefasana tamin'izany efa tamin'ny andro radio agape dia io radio agape io no alefany ao foana fa ny zavatra tena hoe nahafinaritra dia izao hoe misy fitondran-tena mba tokony arahana koa zany fa tsy dia le manadroadro be tonga dia manabatibaty toka anao io hoe sigaranao io wa fa mba misy fitsipika zany, mba misy système zany izay maha kristianina ny kristianina mananatra amin'ny fahalemem-panahy sy amin'ny famoram-panahy fa tsy ny fahasiahana sy ny gidragidra ozy ny fitenenan'izay fa dia tena mijoro vavolombelona fa tena hoe nitololambavaka izy tena amatonany mihitsy dia hitako taty arina nanao témoignage izy ny fitarainany tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra eo mangatabavaka sy ny rehetrarehetra zany dia voninahitra ho an'i Jesosy ihany fa tena hoe niasa ny tompo ary tanteraka tokoa hoe raha mino anao dia vonjeny ianao sy ny ankohonanao hisorako ny tompo dia raina Jesosy fa tena hoe tafiditra ao anatin'le fanjakan'ny lanitra tena nanaika nateraka indray ny tenako voninahitra ho an'Andriamanitra rery. Nisy fanontaniana napetaka ny anabavy anankiray teto tsy possible ho an'Andriamanitra ozy aloha izy raha mpivady tsy miray finoana izany raha azoko tsara angamba mbola tsy mipetraka le fanontanianao amin'ity tapany voalohany ity fa hidirantsika mihitsy ny tapany faharoa zao mikasika an'izay hoe kristianina manambady silamo na fivavahana hafa noho ny kristianina. Mino fa mbola zava-dehibe important amintsika tokoa ny amatapatatra momba izany izay isorana an'reto mpanompon'Andriamanitra eto moa nanaikinao asaintsika amakafaka anamarina izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra kanefa mialohan'ny hidirantsika amin'izay tapany faharoa izay dia ndao anaraka vetivety anty oronan-tsary fa na dia adiny ity lohatsika dia avy eo tsika midika amin'izay fa na dia adiny izay raha fa vonona ny teknisianina alefantsika avy hatrany ary ilay oronan-tsary. Toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Le Débat sur l'intelligent TV. Pour débattre ce soir, nous recevons deux guides religieux sur ce plateau, un imam et un pasteur, pour échanger autour d'un sujet qui fait polémique en ce moment à la suite du mariage entre Tamba et Esther en Guinée-Conakry. Il s'agit du mariage entre musulmans et chrétiens, ou du moins du mariage entre une musulmane et un non-musulman, notamment un chrétien. Qu'en est-il réellement? Que disent les textes religieux? Comment le mariage est-il perçu par l'islam et le christianisme? Bref, on en parle ce soir dans cette émission de débat avec nos invités que je vous présente maintenant. À ma droite, nous avons le révérend Féa Béni de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien sur le plateau. Vous êtes sur ce plateau ce soir avec l'imam Makan Kouyaté. Imam Makan Kouyaté, bonsoir.
Bonsoir. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci l'imam de la mosquée Baitou Ramel, cette émission de partout à travers le monde, notamment de la Guinée, d'où est partie cette polémique. Je vous invite à présent à y faire un tour avec notre guide Abdul Rassissi. Le mariage entre chrétiens et musulmans a toujours alimenté les débats, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique et dans le monde. Alors que certains estiment qu'un musulman ou une musulmane peut épouser une personne d'obédience chrétienne, d'autres soutiennent le contraire. La polémique sur le sujet s'est amplifiée une fois de plus depuis le 7 mai 2022, quand un couple musulman et un chrétien en Guinée a eu des difficultés à se marier. Le mariage entre une musulmane guinéenne, Oumou Awaba, et son compagnon chrétien sénégalais, Tamba Zakari Milimouno, a vu l'opposition des parents de Oumou Awaba le 7 mai 2022. La conversion au christianisme de Dame Oumou Awaba avant son mariage, sans le consentement de ses parents, a été la pomme de discorde. Selon les parents de Oumou Awaba, l'islam interdit qu'une musulmane se convertit à une autre confession religieuse pour épouser un homme. Le mariage entre chrétiens et musulmans est-il possible? Le sujet a pris une ampleur inédite, émanant des religieux, des juristes, des sociologues à se prononcer là-dessus. Les médias et les réseaux sociaux continuent d'en faire les choux gras. Les deux toutoureaux sont en relation amoureuse depuis l'an 2019. Ya makasitraka ny teknisianina nandefa ny orona tsara iny hidirantsika fotsiny moa zany atsika miditra ny tapany faharoa amin'ity fandaharana ity de hoe kristianina manambady silamana fivavahana hafa hindoa tsy fantatro mitovy ihany ngamba amin'ny fanontaniana voalohany jenetika tamin'ny tapany voalohany tamin'ny fandaharana atodikotsika avy tany any amin'ny pastera mivady hoe ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra mikasika an'io tapany faharoa eo amelanareo avy tany any fitenenana. Iny nasolapetsaka nametraka fanontaniana lafatra zafy mahita mpanarana trano télévision akapetsika araka nefa jerevantsika tombo zany intelligent télévision koa le rahantsika tamin'ny fandarana teo de mametraka mpanontaniana bitivity kotra ny olona mandrona satria ny fitiavana moa miara-nofo ny tena mirongatra ho an'ny olona zany zay tsy manana Kristy ao anatiny na ny olona tsy converti maramarina kokoa ka raha ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao dia tokony tsisy fitiavana koa rery amin'izao tontolo izao Andriamanitra kanefa noho ny mahafitiavana azy dia natolony ny zanany ho avitra ho an'izay mino azy ka resaka fanambadiany mino sy tsy mino moa resantsika ho ny ten'Andriamanitra hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy zany hoe zay rehetra tsy mino an Kristy zany na izy na mpivady tena manan-karena miliardera izy musulmana na hindoista na tsy haiko zay finoany akoatra ny maha-kristianina zany dia Jesosy dia niteny mihitsy hoe tsy misy ozy izy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako ihany ka na amin'ny ray zoga ary izavady aty ambony tany tena milamina tsara mihitsy ny fiainana tena miteraka maro tena manao asa soa na dia tena ataony ny zahatra rehetrarehetra mariky ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny fanajany ny vadiny sy ny sitrapon'Andriamanitra zay tiana atao rehetrarehetra fa io zavatra anankiray kosa tsy nakatahona dia za manokana aloha zany tena malahelo malahelo hoe ho an'ny olona sy efa tafatrofoka moa inona ntsony azo atao dia mivavaka mangataka sy mifona amin'ny tompo mba hovain'Andriamanitra ny fon'ilay anankiray tsy mino mba hitodika amin'ny Kristy tsy hoe manaratsy ny hafa akory raha tena zany fa fantatra loatra zany ny Andriamanitra zay mifidy ahy sy mampianatra ny zavatra tokony ho ataoko manoloana tokantranoko mazava azy sy ny fiangonana zay tandremako satria tsy anahy io fiangonana io fa Kristy novidiny tamin'ny rano io ka raha natolony ho an'izao tontolo izao ny zanalay tokana raha natolony ho an'izao tontolo izao ny fitiavana dia tia hamonjy an'izao tontolo izao izy mba tsy ho very zay rehetra mino azy ka io finoana io zany tsy le finoana hoe katolika na musulmana na protestanta na adventiste fa le finoana ny zanak'Andriamanitra zay nanolotra ny eny ary io dia hampiakatra koa ny azon'Andriamanitra dia tsika kristianina zay mino azy dia
antsoina hoe ampakarina. Ka raha olona ho ampakarina ianao rehefa miaraka amin'ny olona tsy ho ampakarina dia na ianao takany hoe fanoharana resaka azy dia lenao ilay ampakarina zany efa miakatra ambony seza ohatra na ambony estrade fa hiakatra ianao satria le ampiakatra anao avy any ambony no ampiakatra anao dia le vadinao nefa tsy miakatra ambony estrade na miakatra ambony seza fa ary ambany dia le tsy vitany hoe aty ambany izy fa misitona anao izy hidina eo amin'ny toerana izay efa nametrahan'Andriamanitra anao. Le mpampiakatra anao nefa efa ho avy akanao dia io zany le hoe fampisitona arak'ilay voalaza teo hoe raha miteny zany vadinao hoe aza mandeha makany am-piangonana fa zany vadinao dia nijanona ato dia tsy andeha vavaka ianao zany ianao takany hoe ho avy Jesosy ampiakatra dia ozy le vadinao hoe aza miakatra fa zany vadinao tianao hoe ekenao fakatitsika dia nijanona eto dia tavela ianao zany ianao. Zay le tena hoe mampalelo isy Jesosy fa ny anjaranao dia mivavaka an'io vadinao io na ho andra lehilahy io na ho andra vavy fa za mino fa ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Vao mainka moa misy mpiara-mivavaka misy mpanompon'Andriamanitra miray saina ho amin'izany za mino tena mino foko mantona fa mahazo vanim-bavaka zany indrindra. Zay indrindra no hidirantsika amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo amin'ilay hoe ho an'ny olona mbola tsy tafiditra ho fanambadiana dia resantsika mikasika sefa noko mivadika aloha ny fitenenana mino fa manan-kevitra koa izy mikasika zay. Mbola somary sarosarotra indray moa izay ka anankiray izay hoe kristiana manambady olona finoana hafa, mety islamo, mety bodista, mety hindoista, mety tsy haiko be dia be moa ny finoana misy eto amin'izao tontolo izao. Fa raha ny baiboly aloha izay rehefantsika dia misy tantara anankiray ato amin'ny Genesisy ato tantaran'ny Esau sy Jakoba. Ato amin'ny Genesisy toko fa 4:20 rehefa lasan'ny Jakoba ny tsodran'ny Esau dia tezitra indrindra Esau satria tao anatin'izay koa dia nalefany Rebeka nandositra tany Mesopotamia tany amin'ny Labana i Jakoba. Dia vokatr'izay fahatezerany Esau zay dia ohatran'ny tia malifaty izy. Ka rehefa tia malifaty izy dia raintsika tao amin'ny 4:30 Genesisy toko 4:20 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa 70 taona Esau dia napakatra ny Jotita zanaka vavin'ny Beretita sy Basemata zanaka vavin'ny Elona Etita izy dia nangidy tamin'ny fanahin'ny Isaka sy Rebeka indrindra ireny. Nangidy satria ireo vehivavy ireo dia firenena manana ny andriamaniny hafa mihitsy zany. Fa nataony Esau le izy vokatr'ilay hoe te asana hoe te sotasota n'ilay ray aman-dreny izy nga hoe satria zany ny zavatra nataonareo dia anaovako zavatra mafy be nareo. Eo zany dia maneho amintsika hoe Andriamanitra dia efa tamin'izany fotoana zany dia efa nasian'Andriamanitra mihitsy ny hoe aza manambady olona amin'ny firenen-kafa moa izy aza mameno zanakareo lahy na zanakareo vavy ho amin'ny firenen-kafa fa reny no anodina azy hiala amin'ny Jehovahandriamanitra satria manana ny Andriamaniny manana ny zavatra tokony. Dia mazava ho azy zany eto mbola sarotsarotra ka ho an'izay efa tafiditra araka ny teny pastera teo dia tsisy ina moa ny azo atao fa dia mivavaka mangataka famindram-pon'ny tompo mametraka izay am-pelantanan'i Jesosy ary mivavaka ho famonjena ny fanahy lay vadinao. Mazava ho azy ny tompo no mamonjy ary famindram-pon'ny tompo tsy haintsika refesina amin'izay matahotra azy dia tazomina foana koa ilay tenin'Andriamanitra hoe mino an'i Jesosy tompo dia vonjena anao sy ny ankonanao. Fa ho an'izay mbola tsy tafiditra indrindra zany dia tena hoe ampitandremana atao anatin'ity émission ity hoe mafimafy ary tsy akasitran'Andriamanitra mihitsy zany ilay hoe manambady olona hafa finoana satria lasa misy Andriamanitra roa zany ao an-tokantrano ny Andriamanitra ilay vadinao tsy fantatra mety Krishna io, mety Bouddha io, mety Mohamed io dia ianao manompo an'Andriamanitra. Dia hitantsika tsara hoe misy fanahy anankiroa mifanohitra be zany ao anatin'ilay tokantrano izay miady dia lasa atmosfera no foana zany ao anatin'ilay tokantrano ka raha vao tsy mahery ianao raha vehivavy ara-panahy na tsy mahery ianao raha lehilahy ara-panahy dia mazava ho azy fa ho resy ianao anatin'izay zavatra ary ny tanjon'ilay devoly ao ambadika io zavatra io dia hoe
miatongo anao anaiky ny Andriamanina. Zay hoe enao andoalika amin'ilay Andriamanitra ivavahany dia tsy iza fa zay anaran'ny Andriamanina eo moa zany. Fa itsika zany dia ampaherezana hoe manaova safidy tsara aloha rehefa hanambady, manaova safidy tsara, aza maimaika, aza taitaika mpitiavana, fa alaliny tsara, alaivo ambony, alaivo ambany, hoe ndraindray koa manko izy ireny rehefa hanambady dia miafikafina manafina zavatra be lehibe. Betsaka rehefa tianao azo anao dia misy zavatra be lehibe tsy asehony mihitsy izay fantany hoe tsy anekenao azy dia afeny midolidolo, mety ohatra izy, mety izy hoe azy ahoana anao dia mody manao converti izy. Possible zany, mody manao converti izy, zany converti za malala an Jesosy zao hoe miaraka any am-piangonana miaraka aminao ataoko dolo rehetrarehetra. Une fois amin'izay anao tafiditra asehony amin'izay hoe zany hoe mivavaka amin'ity zavatra ity, ny anahy ity ny Andriamanitra, ny anahy zao ny Andriamanitra, inona tsony ny azonao atao. Ka zay ilay alaivo ambony alaivo ambany tsara alohan'ny idirana eto amin'ny fanamasina mihitsy hoe fanamasinao ity ve le olona fa aza manaiky fotsiny hoe jamba ny fitiavana. Fa za tena mampahery antsika aloha mipetraka tsy manambady aloha tena hoe tsy manambady toy izay hoe miditra any amin'ny fandrika be an'ny devoly izay mamotika ny ara-panahinao sy mandrakizay ianao mihitsy. Ka ty zany mbola sujet mbola mavesabesatra kokoa indray par rapport amin'ny teo mitovy ihany moa zany fa ny ambady koa izy tena devoly daholo ihany, fa fomba fiady amin'izy fotsiny no mila vavaka misimisy kokoa ty ka anankiray izay ndresantsika ty dia zay ngamba aloha ny anjara fitenena avy aty amin'ny mivady dia naverina any amin'ny nanadafaly fitenena. Mankasitraka hatrany amin'ny pastera mivady amin'izay valim-panontaniana izay te hanamafy fotsiny satria raha nieno ny horonan-tsarina rehefa tao dia nieno zany taty ambadika dia hoe ny musulmane dia manaiky manome fahalalana zany hoe le musulmane anambady kristianina fanotanjona dia zao hoe hitomana an'iny kristianina iny ho tonga silamo. Zay mihitsy kristianina mino fa ny kristianina tsy manaiky an'izay araka ny ten'Andriamanitra tsy tokony mihitsy zany hoe anaiky anambady akoatran'ny kristianina zay zay fotsiny zany tiako amafisin'ny olona ihany koa izay andray anjara manaraka raha nabavola mikasika an'izay kristianina manambady silamo na hindoa na afafona zany akoatran'ny kristianina menanao avy hatrany ny fitenenana. Ie dia famitinana moa zany efa voalaza rehetra teo raha ohatra ka hoe le olona zany manambady tsy pino fotsiny fa tsy ao anatin'le finoana hafa araka le voateny teo dia niady ao anatin'le izy dia hoe hitaona n'le raha lehilahy na le raha vehivavy ho ao amin'i Jesosy. Fa eto zany le enjeu somary sarosarotra kokoa satria fantatsika fa nitanjon'le olona anankiray le tsy pino fa pino manana finoana hafa, manandriamanika hafa dia nitondra n'le olona hovadiny ho ao amin'ny finoany. Zany hoe hanongitra ny famonjena zany. Dia niady ny olona izay manambady islam na budista na manan'andriamanika hafa zany dia ny famonjenao mihitsy ny mila tazonao mafy aloha voalohany indrindra satria iny ny tena kendren'le devoly voalohany indrindra. Iny zany tanjon'le raha lehilahy na le raha vehivavy hoe ahatonganao hiaraka aminy amin'ny ompony Andriamanina. Dia hitako hoe sarosarotra kokoa le dia araka le efa voalaza teo satria ny famonjenao mihitsy ny tena kendreny voalohany indrindra dia mila mailo tsara zany ny vehivavy izay manambady finoana olona ao anatina finoana hafa conscient an'izay, mila mahafantatra tsara an'izay hoe misy an'izay zavatra izay. Tsy hoe fotsiny hoe hivavaka ho an'ity vadiko ity mba hanolo tena ho an'i Jesosy izy fa le vadiny io zany le raha io na raha vehivavy io dia ny zavatra tanjony io voalohany indrindra dia hoe hitondra anao ho any amin'ny finoana, zany hoe hitondra anao hanompo ny Andriamanina. Dia hitako hoe important ny ahafantarana an'izay satria antsika moa rehefa mivavaka mila siblena tsara ny vavaka ataontsika dia mila tena hoe mitazona tsara ny finoantsika zany. Ianao zany mila mitazona tsara ny famonjenao ao anatin'le tokantrano. Izay zany ady en plus izay tena hoe mila fantarana ny olona izay manambady islam na budista na finoana hafa. Dia izay ngamba ny azoko mitinana azy fa efa voalaza teo daholo ihany le izy. Ya, mankasitraka ranabavy vola mena avy hatrany ny rahalahy rivo mivady indray tena raha manakambara mikasika izay nareo dia omena anareo ny fitenenana. Volao ve zareo to
ohatrany tapaka ry zareo fa tsezatseza-tsiaritra fotsiny mba fanontaniana mba apetraka fa tsezatseza-tsiaritra afaka valiana afaka tsy valiana ihany le fanontaniana moa fa maro moa no manaraka antsika amin'izao fotoana izao a marina fa eo ny hoe kristianina manambady hafa finoana efa niditra koa tsika tao amin'ny tapany voalohany hoe lehilahy na vehivavy manambady tsy mino fa mifanontaniana mba mety manitikitsika amin'ny mpijery ihany koa ho anareo invité androany zany dia hoe betsaka koa nge ny kristianina misy karazana fivavahana maro ao ny fiangonana zokiny ao ny fiangonana zandriny sy ny rehetrarehetra fanontaniana mba manitikitika zany dia hoe ahoana kosa satria misy firehakevitra tsy itovizana misy zavatra tsy samihafa zany ao anatin'le fampianarana raha tsy resaka fotsiny momba mibatisa ahoana indray fipetak'izay misy moa ny hoe ny lahy foana ny vavy tsy maintsy manaraka ny finoana lehilahy ahoana mba fipetak'izay zany misokatra ho an'ny pastera mivady aloha ny fitenenana azy ya makasitraka raha faly nametraka le fanontaniana fa dia ho anahy manokana moa zany dia tsy manan-kevitra ny amin'izay fa ny hevitr'Andriamanitra no arahako dia ny hevitr'Andriamanitra tsy maintsy ambarany foana ampamina ny mpanompony jeo dia tsy manao na ino izy ny ten'Andriamanitra raha tsy milaza ny heviny ampamina ny mpanompony dia toy izany koa fanahy masina izay niraisitsika satria ho an'ny olona izay convertina hoe nanolotra ny tena no an'ny kristia tsy mivelona ho an'ny tenany intsony izy fa efa kristia no antony havelomany ka izay hevitra kristina izay toetra ny kristina izay ambarany kristina ny fanahy kristia dia izay no araha fa tsy possible mihitsy zany misy fananana kristy mihafa ho an'ny kristianina tena converti ndrasako jaonao toko faefatra diny fa telo amby roapolo moa no mamaritra an'izay hoe fa ny ray koa dia mitady ny tena mpivavaka hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany hoe ny fanahy sy ny fahamarinana zany dia tsy afaka hisaraka mihitsy tahaka ny hoe mpivady raha tena mpivady avy amin'Andriamanitra io matony hoe Adama nyteny tamin'Andriamanitra dia tavadiny ihany koa tena taolana avy amin'ny taolako ty nofo avy amin'ny nofo zany hoe le taolana mihitsy zany aloha no ao anatin'ilay tsika raha mijery misy manamboatra tranoko hoe béton armé zany tsy béton fotsiny hitany béton hitanao ty ivelany béton fa ao anatinao misy armature izay atsoina hoe ferraillage na hoe ossature iny zany le squelette na hoe taolana karaha taolana avy amin'ny taolao sy nofo avy amin'ny nofo dia tsy hafany zany fa le vadika any dia tsy lozika mihitsy zany hoe raha toka hoe za zao atao batisa resy lahatra fa za batisa baptême par immersion no mandresy lahatra ny talohana atao batisa tamin'ny mbola zaza satria zay ny fampianarana ataony ray aman-dreniko fa rehefa zaza moa ny tena dia misaina toy ny zaza mihevitra toy ny zaza fa rehefa lehibe kosa ka tonga ny fahatsirovan-tenako dia nandray n'ilay tena tomoko sy mpamonjy any na dia Jesosy Kristy ary le zanaky Maria sy Josefa miakatra makany Jerosalema misy ataona mankalaza Paska fa reo mandeha rehefa tonga faharoa folo taona Jesosy dia tsy azo Maria sy Josefa baitoana amin'izay tiavana tonga fa taizy ianao zay variana mitady ny herada tsy fantatrareo ka izy fa tsy maintsy mitoetra ao trano ndraiky alazy dia 12 ans mainka fa za efa lehibe zao fa 12 ans fois 3 fois 4 dia normalna be raha misafidy ny Andriamanitra mivavaka dia izay teneny ho Andriamanitra io na raha dia normalna be mivadiko raha manaraka anahy raha ohatra ka vadiko izy taolana be amin'ny taolako sy novavano tokony manaraka anahy automatique rehefa izy moa mizidry tsy manaraka ny hevitra dia hafahafa ihany zany dia tsy miray zoka zany le mivadiko meko ny vadiko ny fanoizana an'izay teny zay fa efa nino fa manakambara ny kosa mikasika an'izay ndray moa zany dia hoe raha ohatra indray zany hoe samy kristianina ihany ndray koa zany hoe hivady fa ndray zany ny fiangonana zandry ny fiangonana tsy mitovy doctrine anao angamb'izay ny tenenana azy tsy mitovy ny doctrine fa samy kristianina arany dia tsy mitovy ny doctrine misy ny kristianina fiangonana manaiky mibadisa an-drano misy tsy manaiky an'izay misy ny kristianina manaiky badisa amin'ny fanahy masina misy tsy manaiky an'izay be dia be zany ny doctrine misy dia tsara indrindra zany rehefa nandray Jesosy ianao dia alohantsika tsy miala amin'izay voasoratra eto anaty baiboly
raha nambady ianao dia ataovy mihitsy aloha alohan'ny hanambadiana hoe manaiky ve ianao ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra. Jereo tsara na tsy ametraka mantana fa jereo tsara izy hoeto any amin'ny fanaovana batisa dia inona ny réaction sisa alalanao tsara satria mety misy miafina koa ao anatin'izay hoe mody miafina izy mba azahoany anao. Fa na samy kristianina ary zany na fiangonana raha ohatrany hoe filtre be ihany zany le afaka hivady ary ohatrany vitsivitsy ihany ny candidat satria na samy kristianina raha tsy afaka hivady koa ny samy kristianina fa mbola tsy maintsy fidiana koa hoe manaiky zato isan-jato ny baiboly ve fa rehefa tsy sa hoe ny doctrine ny fiangonana no rano hoe tsika sy manao batisa fandro zany batisa ny zazakely ihany atsika ohatrohatr'izay dia tena hoe sarotra ny fandidiana sy ny fitenenana fa raha resaka fanambadiana zany dia tena saropady be mihitsiny ary mila apetraka amin'ny tompo fa tsy hoe rehefa kristianina koa dia samy afaka mivady tsy hoe rasiste tsika fa tena hoe ny tenin'Andriamanitra no raha tsika dia izay ngamba ny fifanampiana kely ny voalazan'ny pastera teo. BDB fa amarana koa azy BDB ny doctrine raha tsy laza fotsiny hoe ny misaron-doha sy ny tsy misaron-doha, ny pataloha sy ny tsy mipataloha, ny mitiavana, ny mivavaka sabata, mivavaka lahady, minakso tsy minakso, ny BDB fa zany rehetra zany zany amiko dia azoko lazaina ho anahy manokana ho azoko lazaina tahaka ny ancho d'hiver na hoe le buton ety ivelany fa inona le ossature, inona le tena hijoroanao azay mahatonga antsika manamafy ao anatiny ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny fitiavana io le fitiavana gabe io fa tsy hoe rehefa fitiavana koa dia bebe koa le fitiavana misy eros, misy filia, misy tordre, misy égoïsme, égocentrisme, misy agape fa inona amin'ireo no tena hijoroanao fa rehefa mijoro ianao fa Andriamanitra no nampitsambanao oka zay nakamban'Andriamanitra ozy izy tsy ho saran'olombelona. Andriamanitra moa tsy afaka nakambana zavatra tsy tokony kambana zany fa raha manaiky ianao ho tarehan'ny fanan'Andriamanitra dia manaiky ny zavatra voalazany soratra masina. Dia marina fa misy anamary ka voalazany soratra masina izao vao samy manazavany any soratra fa ny fanan'Andriamanitra zay mampiray antsika indrindra fa ny mpivady dia zay mahatonga azy miteny hoe tsy nofo roa intsony izy roa izy fa nofo ray ihany. Raha biologiquement amin'ny apparence dia zavatra possible zany nofo ray ihany izy roa misy heviny ara-panazy dia zay zany le tena ny fanan'Andriamanitra tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zay antsony hoe fanahany fahamarina. Zay ngamba no valitena avy aty aminay vato fa asa raha misy mba handray fitenena koa ny hafa raha faritra kojafa avetranao fitenena. Makasitraka pastera mivady inao fa manakambara ihany koa raha lamamy mivady mikasika an'izay fanontanian'izay menanareo avetrany ary ny fitenenana. Dia sotrana lafana amin'ny fitenenana moa dia mbola te misy zavatra kely mba tiako hambara amin'izay zavatra satria mazava loatra fa tsy mora tokoa no mandinika sy mieritreritra hoe be da be ilay fiangonana dia izy amin'ireo no tena marina. Io araka le tenin'i Jesosy hoe maro izy ny ondry ary velan'ity valy ity tiako entina tanatin'ny valitra izy dia mbo andiany izy rehetra. Izany hoe Jesosy zany tsy namorona fiangonana be da be, tsy namorona fiangonana mihitsy Jesosy fa ny Jesosy ny zavatra takiny dia hoe manaraka ny didin'Andriamanitra, ny didiny ihany ny anatin'ny baiboly azy zany. Dia ny zavatra tokony fantatsika zany dia izao mazava loatra fa maro ny safidy, maro safidy hoe aiza ny tokony aleha fiangonana inona ny tokony vadiana ohatran'izao fa ny zavatra araka ny tenin'ny pastora teo rehefa mahatsapy ianao fa manana le fitiavan'Andriamanitra, rehefa milamina amin'ny fonao sy ny sainao fa manaraka ny tenin'Andriamanitra tsy mivilivily tsy maka zavatra hafa satria maro ny doctrine mipetraka, maro ny zavatra miforon'olombelona anatin'ny fiangonana maro samihafa fa ny tena zavatra tsara dia izao oka tena hifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ihany ngamba ny tena zava-dehibe hifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ihany no izy fa ny fiangonana ihany mety samy manana ny tatana ny pasteurany azy, samy manana ny taratany olona azy, samy manana ny doctrine araka lazainy teo fa ny zavatra tsara dia tena mba hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny hoe makatoa ny tenin'Andriamanitra sy izay voalaza soratra anaty baiboly zay ngamba ny tokony anampiana an'izy fa dia avekona lafaly fitenenana. Misaotra ny rahalahy mamiko eo amin'izay fanampanazavana izay
marina tokoa zay fa ao koa moa ny manafangaro ny tenin'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny ray aman-dreny, ary eo indrindra misy fanontaniana ray mipetraka hoe satria mantsy ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe manajany ray aman-dreninao mba ho ela velona ianao. Ngamba tsy ny teny le tenin'Andriamanitra hoe manajany ray aman-dreninao mba haritra ny tokantranonao, tsy izay le izy. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe kasikan'le vady atolotra ireny ary zany. Miala tsiny fa mety hoe tsy sidira zay nefa misy fandraisany ihany koa, satria ny ray aman-dreny mety hoe fitiavany zanany dia manadiady manolotra hoe tia ny sahaza vadinao sahaza, nefa le finoan'le ray aman-dreny koa raisika ohatra ao amin'le fiangonana zokiny sy fiangonana zanany ahoana ny fipetak'izay, fa mazavazava ihany moa ny valim-panontaniana napetraky nameny pasteur Mivady Salamamy tao, kanefa raha mbola misy fanampiny azontsika hanampiana an'izay, satria izay ny fanontaniana napetraky ny olona hoe manahoana reny resaka vady atolotra reny mbola tokony hankatoavina ve ny ray aman-dreny, tokony hajaina ve ny tenin'ny ray aman-dreny, satria ray aman-dreny tsy hanolo-bato mafana ho an'ny zanany izy, ny fitenena gasy moa zay fa tsy tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mbola manakambara amin'izay tsika dia omena antsika amin'ny fitenenana, asa izy andray fitenenana madame pasteur. Resaka kely ary ny fitenenana amin'izay fanontaniana izay, ary mety mbola betsaka no misy mitatra amin'izay tranga izay amin'izao vaninandro efa mandroso be izao. Ho ana manokana aloha izany torohevitra ameko dia hoe jereo tsara aloha hoe ny ray aman-dreninao koa ve mahafantatra an'i Jesosy tsara aloha, tena converti ve, malala tenin'Andriamanitra tsara ve izy fa raha ohatra ka tena malala tenin'Andriamanitra izy ka tena fantany tsara ny conception na mariage nataon'Andriamanitra dia tsy hanolo-bato mafana tokoa izy. Fa raha ohatra izy ka tsy mahafantatra tsara ny tena hoe inona ny tena mariage araka ny fanambadiana araka an'Andriamanitra, dia hijery araka ny fomba fijeriny fotsiny izy hoe mety hoe tia mitovy firazanana amintsika, tia mitovy finoana amintsika, samy protestant na samy katolika, dia aloha roso mety ny fanambadianareo. Nefa ny anakin'izany zanany amin'io mety efa converti, manana an'i Jesosy mazava ho azy. Karaha izay moa zany ny kamisy dia tsy maintsy mila mijoro ilay zanaka hoe le fanananao amin'i Jesosy izao ny tenin'Andriamanitra, dia amin'izay ianao tsy maintsy miaffronter ny paranao zany ianao amin'izay hoe dia ny tenin'Andriamanitra no mikeko, mety hisy fiantraikany be zay, mety hahatonga azy miteny hoe tsy zanaka intsony ianao, esorinao bokim-pianakaviana ny anaranao, tsy mandova ianao sy ny sisa, dia fahasandrasana tsy isan'ny ankonany antsika fa dia endany ianao zany mandeha. Dia raha ny fijoroanao an'i Jesosy no ahatongavan'izay zavatra ihany dia mazava ho azy fa valim-piti lehibe ho anao izay. Dia ny ampairezana antsika fotsiny hoe zero tsara aloha ny ray aman-dreny manolo hevitra raha tena hoe ao amin'ny tompo izy, mahafantatra tenin'Andriamanitra izy, tsara be ny hevitra atorony, fa raha vao manohatra ny tenin'Andriamanitra dia tsika kosa tsy afaka mandray an'izay torohevitra omen'izay, fa tsy maintsy mijoro foana tsika amin'ny tenin'Andriamanitra mba tonga antsika tsy hanao zavatra manohatra sitrapon'Andriamanitra, satria miraha naiky tsika izao misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainam-panahintsika izy rehefa avy eo. Dikan'izay tena mila mitandrina tsara zany. Amen. Mankasitraka ny madame pasteur amin'izay valim-panontaniana izay iverina amin'ilay tapany faharoatsika, fa tsy moa izay fanontaniana izay mikasika an'ilay ranabavola mbola manakambara. Menanao tena ranabavola momba an'izay le saotra to le hoe vady atolotra sa tsy atolotra moa zany, fa ny prinsipa ny fanambadiana moa zany raha ao amin'Andriamanitra dia ny vady dia Andriamanitra no manolotra azy, satria hitanareo i Adama sy Eva natolotra Andriamanitra ny Adama, Eva, ary nalaina tamin'ny taolany Adama nanamboarana ny Eva, zany efa misy planin'Andriamanitra zany no amin'ny vady hoe ty amin'ny vadiny ty. Tsy mandeha dia ohatr'izao zany hoe andeha aloha hitaditady sao dia mbo mahita metimety amiko na hoe ty tsy metimety amiko, fa plan'Andriamanitra zany ny fanambadiana. Dia ao anatin'izay ngamba ny tena zavatra important dia hoe ny tsirairay avy tena mamantatra an'izay hoe iza ny tena vady no manin'Andriamanitra ho ahy. Fa rehefa miditra amin'izay ny olona dia tena mireusira tsara ny fanambadiana. Zay fotsiny tiako atsindriana kely. Somary ny mafy kely ary tenin'ny anabavola teo dia sady mijorovam-belona zany ary izay no anisan'ny angatahako tao amin'ny televizion raha sitrakareo
ny mbola hitoizan'ity fandaran'ity indrindra resaka tokantrano zany moa zany ny zay vady dia anisan'ny men'Andriamanitra fambezapasoavana mampianatra sy mba kely fantatray kasy ny tokantrano. Misy fandarana hoe tokantrano Mateo tia zay fanaonay moa zany a zay mandeha amin'ny radio agapisaka ny alakamisy alina dia ho avy ny fotoana alefantsika eto amin'ny soma ihany koa ngambany indrindra fa ho an'ny zay olona mbola ho anambady ny tanora na nefa lehibe ary efa tompony anambady kanefa misy olona kitikity anao na hoe tia anambady anao fa nefa afa finoana dia jerevantsika mikasika an'izay fa iverenako le fanontania atao zany dia ho anahy manoka zany dia vady atolotra za zao zany dia anisan'ny tolorana mamanay vady tamin'ny mbola tovolahy hoe tena any anaka misy mamako moa mpiandry dia misy ankizy vavy zay anosy tena mba tena andriny saiko izy izy raha mba zay no lasa vinato vaviko dia sady miresaka amiko izy zany mijery anahy tsara dosa mama dia za aloha nytaonantsika tsy mitovy a goanao mety tsy goako fa mba ho fanajako anao dia asa ho enary mijerevako dia za moa fa mivavako mazava azy fa tena tsy miady amin'ny piesiko izy izy ny tanora zay le raharamanga dia za zany tena resy lahatra mihitsy hoe araka ny tena rabavola to hoe ny tokantrano tena avy amin'Andriamanitra ary zay le hoe aoka zay nakamban'Andriamanitra tsy ho sarahan'olombelona dia ho anahy manokana zany dia maro ny tovavy maro ny tovavy fanerisera tamiko tamin'ireo fiangonana niteteziko maro be koa ny fiangonana efa niteteziko tsy hoe hitady vady akory nandehanako tamy fa tena mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana dia rehefa manomboka mahita expérience dia misy séminaire mikasika ny tokantrano ihany koa narahako fampianarana dia vao mainka nanamafiorona ny fonoko zany hoe tena Andriamanitra rery ihany no azo ny anteherana. Dia marina koa azy lesaka hoe fanajana ray aman-dreny mantsy dia hoe manajana rainao sy ny reninao fa angamo ny rainao sy ny reninao aveza raha tsy avy amin'Andriamanitra. Tsy teo anery zareo raha tsy Andriamanitra no nametraka azy teo ary nametran'Andriamanitra azy teo hiteraka anao hamola volananao olona voafidy taranaka voafidy zany ka iza ny tokony hakatavina kokoa ny ray aman-drenao hoe sa le Andriamanitra nampivady azy ireo ka niteraka anao. Dia zay moa tsy anisan'ny débat eo anivona fivavahana silamo kristianina sy ny jiosy. Iza ny taloha ny jiosy ve fivavahana jiosy sa kristianina sa ny silamo mbola sosy hafa moa zay fa telaza aminareo hoe le taloha indrindra dia voalaza nisa ihany hoe mijanona eo an-dala ozy izy nareo ka antanio tsara aloha zay masaka hatramin'ny ela zay lalana tsara masaka lalana masaka hatramin'ny ela zay tsara dia ino no andehana na ino no izao dia amiko zany lalana tsara indrindra sady efa ela dia Jesosy Kristy ka zay teny Kristy dia hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy donc tsy manambady zany ianao raha tsy olona ao amin'ny Kristy tsy hoe mampiandry azy akory na apôstôly azy na mpaminany aloha na inona ao amin'ny Kristy ve izy tena converti ve izy efa nanaiky Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy zay zany le condition sine qua non sady mampirisika atsika zany ho an'izay hiditra ho fanambadiana ataovy tsara aloha zay azonao antoka fa efa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy an'ny tenany izy dia afaka miraisoka tsara ianao sy ny malalanao ary amasinina koa aoka hanakaja ozy eo amin'ny masony olona rehetra ny fanambadiana dia zany tsy maintsy atao ny fanamasinana mariazy zay ihany ny anay ka raha vao mivorona an'izay zany dia na zay tsy mitsodrano dia tena tsy mitsodrano mihitsy raha vao misy mariazy hoe mariazy mixte na hoe indrindra ve manambady olona tsy kristiana tena désolé isy fampianara hoa ho ataonay vady mikasy an'izay atsoazy fa tapiery koa ngambaloha ny anjaniko satria mety mbola misy teny nametraka fanontaniana averiko anandra lafaly ary fitenenana ya makasitraka atsika rehetra amin'izay valim-panontaniana izay fanontaniana manaraka angamba mikasika an'le kristianina manambady hafa fivavahana hafa teo araky ny fahafantatsika hoe misy miaina amin'izany situation zany miaina amin'izay ka zay amiko manokana aloha tsisy olona mihitsy hoe andeha hoe anao suicide hoe andeha hanambady silamo na tsy hitovy fonamiko fa za tena mafy be dia ezaka fa ny tanjo dia hoe
ary esy lahatra azy hivadika kristianina angamba mety tsisy akafanan'Andriamanitra ny amin'izay fa mazava ny tena normalement zany tsy azo atao zany kanefany raha tonga tena tonga amin'izay ka zay zany eo ihany koa moa zany hoe efa misy ny zaza tena hoe araka ny voalaza teny am-pianarana zany hoe sarotra dia sarotra be le ka inona ary ny tena vahaolana azon'le olona raisina zany miteny ho pastera atao hoe teny tenin'Andriamanitra ny marika 7:1 hoe zay nakamban'Andriamanitra doka tsy ampisarahan'ny olona zany nefa ny pastera koa ny teny ihany koa teo hoe Andriamanitra tsy anambatra mihitsy hoe olona tsy mitovy ihanina zany dia fantainina mipetraka dia manitikitsika ny mpiaino amin'izao fotoana zao ty maro ihany ny situation mitsanga amin'izao fotoana zao zany ny maneran-tany inona ary ny tena vahaolana ahoana ny mikasika ny fanahin'ny olona io izy nafantatra nefa mbola niditra ihany zay le hoe mandoro ny fitiavana vokatry le fitiavana dia vokatry ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra ihany koa na dia efa hoe mino rehefa hoe kristianina mino rehefa nanana an' Jesosy inona zany ny vahaolana azo ataon'le olona amin'izay fotoana izay mena vetrany any amin'ny pastera mivadina fitenenana ary misotrapetsaka aloha na fitenena fa ho anahy manokana zany hoe araka ny voalaza teo za tsy manana hevitra mihitsy sady tsy manana solution raha amiko maha-olombelona Paul manana ny Paul dia ohatsy izy hoe manafa ozy izy Paul dia tahaka ny anahafako an'i Kristy zany teto ambony tany tsy manambady fa célibataire zay angamba nahatonga ny Paul tsy nanambady mihitsy fa ho anahy manambady zany dia vahaolana tsara indrindra dia mangataka amin'Andriamanitra raha mbola tsy manambady fa Paul koa nilaza hoe manambady va ianao izy dia aza mitady zay sarahana ka na silamo na izy io ny ianao zavatra efa nykena dia aza mitady zay sarahana tsy manambady va ianao dia aza mitady fa endrasa ny tombo akata amin'Andriamanitra fa tsy maintsy tonga ny anjaranao na dia somary ohatran ny ela ary tonga foana io dia ny vahaolana zany raha za manokana dia miandro ny tombo mivavaka amin'ny faharetana dia manao toetra fitondrantena mendry zany tena hoe io ny na dia tsy resena no lahatra amin'ny fihavanao ary le olona fa mahita amin'ny fitondrantenanao sy ny fanajanao n'ilay Andriamanitra fihavanao miova ho azy io an'Andriamanitra ny aminy fanenao dia zao mino fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary na ianao ary ianao raha mino dozy ny ten'Andriamanitra hoe hainy mino ny zavatra rehetra za zao mino ka raha misy olona tena latsaka anatin'izany fandrika angamba ny azako azy da hoe fa tsy afa-manoatra tsony dia zao mivavako an'io olona za tena mino fa hain'Andriamanitra manova an'io olona ary tsy haiko hevitra fa tsy hoe hevitra avy amin'Andriamanitra oza hoe asa mety amin'ny alalanao angamba ny amin'ny ten'Andriamanitra ny olona io araka nefa safidina ataonao fa hevitra ho azay fa misy mantsy olona zao miteny hoe tereko fotsiny zao io fa tsy maintsy manaiky zay hevitra ao zay fa izay hoe ny hevitr'Andriamanitra misy koa ary hoe manambady olona fady anazy fady raha zara fotsiny hoe fanambadiany lasambahy dia sitrapon'Andriamanitra ve zany fanambadiany vehivavy samy vehivavy dia sitrapon'Andriamanitra ve zany ny sasany hoe dia manambady zay ka rehefa teraka zay dia midika fa sitrapon'Andriamanitra lisy tsy azo atao tereko masaka ohatran'izany fa mivady ngamba manakambara no tsy azo an'izay nampianan'izay hoe torohevitra mena ny olona raha tafiditra zany ao anatin'ny tokantrano dia ohatran'izay dia tena tsara ihany koa manampy an'ilay hoe le fitondrantena sy ilay modely tsara ao anatin'ny tokantrano dia confession zavatra tsara foana koa ilay vadinao teneny fa an' Jesosy ianao hoe ianao dia tsy maintsy lasa an' Jesosy ny fanahinao amin'ny finoana dia confession foana na mbola io moa zany ny tenintsika voalazany tenin'Andriamanitra fa ny teny aloka vokatsika io afaka mamorona zavatra misy hery io misy fahefany io surtout rehefa zanak'Andriamanitra tsika dia rehefa hiteny ihany dia mitenena zavatra tsara izy miteny zavatra manozona na hoe zavatra manozo sorobe ary izy dia mety mamoaka teny hafahafa tsika mety mbola vao maika koa manozona azy mahatonga azy voafatitra anatin'ilay efa matorana misy azy fa teneny zavatra tsara hoe tena ianao confesseko fa ianao dia lasa mpanompon'Andriamanitra an' Jesosy ianao ara-polabelona koa Jesosy tsy maintsy converti ianao efa tsy resy lahatra ho vavanao izy amin'ny fitondratenanao
le izy moa zany mety hoe tsy ho tenenao direct anazy mivatanao ohatr'izao fa teninao fananao na mety hoe miteny fiteny tsy comprendre raha tsy azony le izy dia tenenina izy amin'ny teninao raha ohatra moa ka mixte le couple hoe samy manana ny fomba fiteny dia atenena amin'ilay teny tsy aiza anazy mba tsy hampisy koa hoe korotana sy ady ndray vokatr'izay. Hevitiko manampy ny tenin'ny pastera. Makasitraka mena ny ranabavy ary dia rehefa avy eo mena ny lala Victoire ny fitenenana ranabavy. Raim-bava fotsiny raim-bava fotsiny moa zany fa fampitohy amin'izay efa voalaza amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay hoe azonao atao mihitsy ary no mametra tanana azy ohatra rehefa matory sady vody ohatrany hoe mba manafotafo ny lohany ianao fa sady mametra tanana aminy ihany ianao. Teknika fotsiny moa zany izay fampitohy amin'ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Veriko amin'ny ranadafaly ny fitenenana. Makasitraka misaotra amin'izay fanampanazavana torohevitra ranabavy mena vetrany ary ny lala Victoire ny fitenenana. Mankasitraka nan'ilay fitenenana ralafaly iarana tsiny ny kamerako fa tsy afaka misokatra. Ny anandray zany fanontaniana sady resaka torohevitra izay koa mifandrika moa zany tena hoe raha tsikaritra atsika mahatonga ny olona matetika ilay izy vehivavy kristiana indraindray na lehilahy foana koa miditra anatin'ny fanambadiana amin'ny tsy fitoviana finoana satria manana an'ilay fanantenana hoe mbola hiova ilay olona ny tenen'ny madame pasteur teo moa ilay izy hoe manantena satria indraindray raha ilay olona anankiray ny tena hoe investi be mihitsy izy hoe mandeha any am-piangonana ialana tsiny amin'le bruit investi be mihitsy izy mandeha any am-piangonana mamoaka signe et tout ça dia nefa amitana ihany le zavatra izay zany ny objectif an'ilay izy hoe amitana ihany rehefa azo ny zavatra ilainy dia amitana dia fanontaniana sy torohevitra tiako angatana amintsika zany hoe nampitaitsika amin'izay miainao antsika moa zany hoe inona zany ny signe ahafana midetecta hoe ty olona ty ny ka zay ihany ny ilainy dia ajanona ery amin'ny voalohan'ny étape ery le fifandraisana sy le relation sa hoe afaka ovaina ihany ty olona ty ohatra dia hoe aleo ihany toizana satria possible hiova. Izay ngamba ny agnatahako amintsika dia mankasitraka nitra dia alana tsiny amin'ilay bruit fa sonnerie misonina mankasitraka. Misaotra ny lala Victoire amin'izay fanontaniana izay atodika any amin'ny pastera mivady ary ny famalina ny fanontaniana rehefa vononona reo. Iny ary tonga dia raisiko raha moaloha ny anavavola teo le hoe mametra tanana amin'ilay vady satria nisy letrefana tamin'ny voalohany iny hoe misy anabavana tena mijaly ao an-tokantrano tena tsy tenena ny vady misy izy nandre mandeha nefa miara-miaina amataonany dia zava-doza le lehilahy zany miaraka amina vehivavy any ambadika rehefa otrano izy dia tsy miresaka mivady zany izy tsy misady rese parole na dia anankiray dia nyteneniko tamiko zao satria miara-matorana reo vady dia apetrao amin'ny tananao sady mivavaka ianao amin'ny anana izy fiava tsy mahatsiaro tena izy tena maro zany izy tonga izy vao midaboka aloha dia efa mironfona be izy dia araroto mihitsy ao mandroka devoly ianao fa fazo amin'ny rano Jesosy ny tokantranonao ny akanjo anaovany ary sady mipasoka ianao manasa ny lamany ny ametrao atrao mifory ametrao tanana matory na ny lohany dia manaova ianao parole prophétique tena hoe Jesosy tena ianao no nanomena ty vady ty tsy maintsy miovy ty to ngotako eo ampelantanany devoly ty satria aza tiny fa matoa ny vadinao tena tsy mitovy fo ampidiranao tsy manompo Andriamanitra izay Andriamanitra vavanao dia any ampelantanany devoly ny fanahany ny vatany eo ihany fa le fanahany mihitsy ny nataovy priorité raha fa tsy hoe ty bogosy ty vady ty tsara tarety zao tsiritin'ny vehivavy na hoe tsiritin'ny lehilahy fa ny fanahany aloha ataovy priorité zay hoe katsao aloha mifanjaka an'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampirao ny zavatra rehetra fa ny problème antsika mantsy le zavatra rehetra aloha voalohany aiza misy lehilahy bogosy aiza mivavy tsara tarehy aiza misy mpanan-karena aiza manam-pahaizana aiza nationalité français le zavatra rehetra no tadiavintsika fa avereno amin'ilao ny ten'Andriamanitra katsa ho aloha chercher d'abord le royaume de Dieu sa justice zany hoe rehefa itsika zany mametrapetraka ny zavatra araky ny filaminana dozony tompo hoe faiza mandamina mety namady fantatr'Andriamanitra ianao fa tokony hanavady taloha ny ray aman-dreny nijeriny zany hoe nono ty zanako ty mila mena nono ty mila mena sakafo ty ndrey le zaza tsy mangataka goûté dia mena goûté nona velaka izy inao ndray mangataka nona sao dia mena sakafo fa ny zaza rehefa manana ray aman-dreny feno faindrena
dia tsy miseso mihitsy izy ary zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Mila iainany zany tsy manan-java mahory aho dia iainy le ten'Andriamanitra hoe efa nanao sitraponao Andriamanitra tokony mba hanambady an'izay. Jereo ny situation'ny Abrahama i Abrahama rehefa nitain'Andriamanitra meny dolo ny vady ny meny hatramin'ny andevavy ny omby ny ondry ny volamena to ozy Abrahama hoe meno na dolo reto hoe iza ny adovany reto ilezara hoe Andriamanitra no fa niteny taminao fa aminao mitaiko ny firenena rehetra ambony tany. Donc mila mitavina zay finoana zay ianao dia rehefa tazominao le finoana dia ozy ny ten'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana ane tsisy azo atao azo masitraka an'Andriamanitra ka inona moa tediavinao vady manana finoana dia mino dia manana tena any vady hoe ny nanorenana ny tokantrano dia finoana fanantenana ary fitiavana dia fitiavana lehibe indrindra io mahatonga ny tokantrano io mbola maharitra trano voninahitra an'Andriamanitra satria raha tsy ho fitiavan'Andriamanitra io dia efa ela angamba nareko tera-matoty fa no fitiavan'Andriamanitra tsy mety ritra dia io a tazomina io fikira io ary tazomina finoana dia aseho fanantenana fa tsy hoe mino fotsiny fa ny mino a dia sady miasa manao ny asan'Andriamanitra zay hoe ka tsaho aloha ny fantsaka an'Andriamanitra sy tena zany garantenao fa manaky azonao dolo zay ilainao rehetrarehetra fa fotoana eny an'Andriamanitra. An'Andriamanitra voninahitra zay ngamba ny azoko ambarana fa dia mivavy fitenenana sa kasika kely an'izay hoe ahoana fidetekitena an'ilay olona hoe anarana any an-dalana tona ty na ivadika ty olona nitya na izy na tsisy na tsisy a dia mazava ho azy ianao zany aloha rehefa tena amin'ny Jesosy ianao a dia angataony tompo manano misy koa ny antsoina hoe esprit de discernement zany hoe sy concrète exemple concret mihitsy za zao ohatra ahoana ny ohatra hitra amin'izay fa andrakeko faranako le izy zany tena mila hoe entina mitompo zany zay rehefa mitompo zany no mahafantatra tsika maha-olombelona dia efa hatrety ihany ny limite-tsika fa Andriamanitra mahita lavitra, Andriamanitra efa mahafantatra an'ilay olona izy olona io a fa nefa kosa ny tompo afaka mirevele anao hoe izy olona io raha tena hoe mifandray amin'ny tompo tsara ianao a dia tsy maintsy aseho amin'ny tompo ary tsy maintsy misy zavatra ampifantarin'ny tompo hoe tandremo fa misy fandrika amin'ny olona io, tandremo fa hanary anao an-dalana io olona io, tandremo fa madika palitao io ololo kely ao dia tsy maintsy misy zavatra eninao foana zany ary tsika zany tokony ho sensible tsara amin'ny fanamasina mba tsy tonga dia le hoe babony fitiavana be dia tsamba dia zay tenenin'ny fanamasina tsy hentsony mihitsy fa dia efa ty zany Jesosy mivadiko dia tena ekeko tia na aizy hita amin'izay témoignage zay mihitsy ny raha ny pastera moa zany rehefa hoe tena iroso amin'ny fanambadiana na resaka tamiko za tsy avetrano dia nanaiky mihitsy fa tena natahotra be ary vezivezy be tao anatin'ny lohako hoe izy ve ty rangaty izy ty rangaty sao dia madika palitao sao dia manana fampianaran'ity sao dia olona ohatr'izao sao dia olona ohatr'izao ary tena lasa nisy toto be tato anatin'ny saiko tato tranquille mihitsy na dia aroso ny fisehoana sy vodiondry fa ny saiko dia mbola miady any hoe izy ty ve sa tsy izy ty satria tena hoe zay mifanalavitra moa za koa tsy tena mbola spirituel tsara à l'époque zany tsy tena hoe mbola ao tsara ny ara-panahy manana an'izay hoe patakara zay fa heureusement converti fa heureusement zany hoe entourena olona tena hoe ao amin'ny tompo mpampon'Andriamanitra daholo ny entouré anahy dia nanampy anahy tamin'izay discernement zay fa le zany tsy raha tsy ara-panahy tsara zany dia mety voafandrika sy voafitaka ihany ka ny tena izy dia hoe tena hoe mifely fifandraisana amin'ny Jesosy manana connexion tsara amin'ny Jesosy dia fanamasina moranao hoe io le izy na hoe tandremo io fa misy fandrika be ao anatiny. Mila c'est le couverture spirituelle zay. Voilà. Ny ray aman-dreny zany dia ilaina le ray discernement zany ahoana dia le discernement dia tsy maintsy ireo olona zany mitondra mambavaka ho anahy manokana moa zany dia ireo olona ireo nanampy anahy na ny ohatrany hoe nameto nanampy zany avy amin'ny tompo mpanompon'Andriamanitra satria za tsy tena tsy nahafantatra azy mihitsy dia saorako moa ny tompo fa tsy namitaka Jesosy zany tsy namitaka ny tompo tsy namitaka fanamasina voninahitra ho azy rehetriana tsy namitaka koa ireo olona ny entouré tsy namitaka koa ianao. Amen. Alléluia. Iraina Jesosy.
eny ary makasitraka pastera mivady raha napahavola sy dia manakambary ianao amin'izay fanontaniana sy fanazoana napetraka la Victoire teo mialanao avy hatrany fitenenana. Hitako hoe tsara tsindriana mihitsy izay fanontaniana napetraka Ranada Victoire zay satria mety betsaka ihany izany hoe raha fahazako an'ilay fanontaniana tsara zany veloko kely fotoa dia tsy azoko tsara ilay fanontaniana dia hoe le olona mbola voatarihanao ao amin'izay Jesosy dia ohatrany hoe mazoto be izy fa ahoana ny ahafantarana hoe tena sincère ve izy sa mba manao an'izay izy satria mba abo ny fony le ray mpino izany hoe raha dinihana zany dia hoe mbola tsy mpino ihany zany le olona dia miverina amin'le verset niraisika teny amboalohany ihany zany hoe ao anatin'izay kaza ihany tsika dia mila mitandrina tsara ilay olona iny tena hoe afaka manolo tena ho an'i Jesosy izy fa tant que mbola tsy manolo tena ho an'i Jesosy izy dia tsy afaka tsy amin'ny fahefan'ny olona zany no manova ny fon'ny olona ray Andriamanitra no afaka manova ny fon'ny olona. Profon'izany misy olona mety hoe nanantena mihitsy izy teny amboalohany hoe hanolo tena ho an'i Jesosy ty vadiko ty olona ovadiko ty fa teo zao le témoignage nataon'ny ravakontsika sy nadatsika teo aloha teo dia hoe tena alohan'ny hafatesany mihitsy le olona vao nanolo tena ho an'i Jesosy zany hoe mety ataona maro izy zany no vady tao anatin'izay combat zay foana. Dia misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay mitory teny dia ozy izy hoe ny mariage ozy izy dia tsy campagne d'évangélisation dia zany hoe zany ao anaty mariage zany tsy natao hoe anaovana évangélisation fa raha ny tokony ho izy zany dia hoe mpino n'olona vadiny mpino dia miaraka mandeha makany amin'ny tanjon'Andriamanitra, miaraka mitombo makany amin'ny planin'Andriamanitra dia tena hoe tahina zany tokantrano rehefa tafiditra ao anatin'izay na dia mety hoe eo raha mety zavatra hoe mila eny an-dalana eny reglena fa tena zay zany hoe miditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra fa le anankiray zany misy riska fa ny anankiray koa nefa hoe afaka miantsara ny fanomasina araka le efa voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa za zany aloha dia mampahery foana indrindra moa ianao raha tena mahatsapa manokana hoe za manana antso raha célibataire ianao zany eto nresaka tena hoe misy antson'Andriamanitra amin'ny fiainako tena aza manao compromis amin'izay fa rao tsara ny toromarika ny Baiboly dia hoe mpino vadiana rehefa mpino ianao dia tonga any amin'ny tanjonao anao fa efa nahitaka ohatran'izany koa hoe tadidiko mihitsy ny nisy tovavy anankiray zay tena nafanafota ao amin'i Jesosy izy tena nanao témoignage izy tena hoe tena nanao pasteur mihitsy ny etaetapony ary tena hita hoe tena sincère izy fa rehefa nanambady izy ka le raha lehilahy zany ohatran'le ka teo dia tena hita hoe freiné anazy zany zay tsy dia fantatro loatra moa ny tena hoe fa hitako mihitsy zany hoe mifreiné anazy dia dommage fa zay zany tiako tenenina hoe mila mitandrina tsara ny amin'izay ary ny manokana zany raha position ako dia ozy hoe arao tsara ny toromarika ny ten'Andriamanitra dia hoe aza manaiky asiana zioga ikambanana amin'ny tsy mino zany hoe assureo tsara zany hoe efa tena nanaiky an'i Jesosy marina ve efa tena nateraka indray marina hoe tsy miteny fotsiny hoe za mino an'i Jesosy na hoe makany fa tena hoe mino an'i Jesosy Kristy mibebaka tamin'ny fahotany miaina sitrapon'Andriamanitra zay le hoe nateraka indray dia aferika amin'ny ranadafary ny fitenenana. Amen. Makasitraka ihany koa ny ranabavola amin'izay fanazavana valim-panontaniana izay efa maromaro ihany izay resadresantsika teto izay efa maraparana ny fotoana ihany kotsika satria mandroso dia mandroso ny fotoana mino fa maro ny zavatra voaraintsika ampijery sy mpanaraka an'izao fandaharan'izao mivatana angambany amaranantsika amin'ny fotoana dia ometsika ny pastera mivady ny fitenenana farany mirohan'ny amarana anazy amin'ny vavaka ihany ranabavola ihany koa avy eo ny afatra mba tiana taina zany manoloana an'izay zava-misy resantsika rehetrarehetra izay inona no afatra tianareo ampitaina ho an'ny mpijery zany mba hampahirezana azy ireo hampitsorona azy ireo ihany koa mba hananan'izy ireo fanantenana ihany koa zany fa ninona zavatra mitranga sy miseho amin'ny fiainan'izy ireo amin'izao fotoana izao Andriamanitra manana lalana foana ahafahana mivoaka amin'izao situation izao miananao avy hatrany ara pastera ny fitenenana. Eny ary azonabetsaka na amin'ny fitenenana lafaly dia fisaorana lehibe moa no mety fian'Andriamanitra izay malala ny situationtsika tsiraray avy mihitsy isambatan'olona na ny manambady na tsy manambady. Mais pourquoi il y a un rouge? Dia
mazava ho azy Andriamanitra araka ny voalazany eo amin'ny Jeremia 7:20 andiny 1:20 dia nanambara izy any amin'ny 1:10 any hoe rehefa afaka izy ny 70 taona ny amin'ny Babilôna dia ho tanterahako aminareo ny teniko tsara. Zany Andriamanitra zany manana teny fikasana ho anao. Ninona circonstance na situation misy anao na au niveau na couple anao na au niveau na cas anankiray spécifique tena hoe cas isolé dia zao tsy irery zany ianao. Fantatr'Andriamanitra ny adinao sy ny vesatra ao anatinao na tsy miteny ary ianao. Izy koa tsy voatery ho tantaraina amin'ny olona rehetra io fa mifidiana ianao mpanompon'Andriamanitra sy tokisanao mitandrina ny fanahinao fa tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra izy ary hivavaka ho anao. Maimaimpona koa nefa zany fa tsy hoe misy masy mpanompon'Andriamanitra hoe manomeza vola dia ho hivavaka ao anao ahafahanao fagagana anao tompo dia manomeza kely ozy ny fomba teniny tsy zany. Amin'Andriamanitra ny fitiavana dia maimaimpona daholo. Efa nahazo maimaimpona ianao dia manomeza maimaimpona. Ka ny zavatra azoko maimaimpona zany tamin'Andriamanitra dia fahasoavana, ny fitiavana, famindrapo, famelan-keloka, zava-dehibe ny zany. Fa indrindray koa mantsika tsy mahay mamela heloka mitena antsika voalohany indrindra. Anka vao mizatra miseho dia mitonga foana le volo mamita hoe nony aminao io. Misy maty fianakaviana dia hitanao nony aminao. Matona anao misaraka dia nony aminao. Misy zatra zao tsy mandeha dia nony aminao. Misy zatra zao dia nony dia manana sentiment de culpabilité tsika. Fa aza manaiky an'izany fa toerana ny devoly dia andositra anareo izy. Mila manana audasa ianao, mila fahasahiana mijoro hoe za dia zanak'Andriamanitra, za dia tsy andevo ny tahona trony, za dia olona misy mantsy hoe nareo hoe taranaka voaozina jereo ny fianakavianao misarasaraka dadatory nenitory dadabery bebery pozina misaraka sy tsy marina zany fa aminao dia efa afa mihitsy ny hevitr'Andriamanitra ny aminao. Indrindra fa ianao mihainao aty sy manaraka ty fandarana afa mihitsy ianao tena olona miavaka ianao. Tsisy olona mitovy aminao eto ambony tany naiza dia ianao tena spesialy ianao. Malalo eo masoko ianao izy sady be voninahitra ary teo. Zay mihitsy zany mahatonga miteny aminao androany reko mihitsy Andriamanitra mifoto zao miteny aminao. Fa raha zany eo mitoeranao dia maneky an Jesosy. Confirmeo zay ny atao hoe confirmation. Raha atao amin'ny agapendre zany ny atao hoe confirmation dia confirmation de conversion. Mety mbola tsy converti tsara angamba ianao, mety mino fotsiny ianao na hoe convaincu, hanitra mbola mitoetra anatina situation sy dette morale na hoe dette spirituelle na sentiment négatif. Fa avereno amin'Andriamanitra loary eo anatrehan'Andriamanitra ny jereo ny ana ny tamizy nanambady dia ny Elikana tsara tare mety ho tsara bitsy koa, mety nanambola mety manandretra zao tsy teraka izy dia naprafesiny Elikana izy dia le raha favindray takan'ny Sara tsy niteraka Sara dia izy tenany mihitsy no miteny tamin'ny Abrahama hoe vadio ty andevo vavy ty fa sao dia azoko anaka. Any amin'ilay andevo vavy zany Sara no nanantena zaza satria izy efa antitra ménopause, mety efa double pause sa tripause tsy fantatra fa ny vadiny ireny no nalefany hanambady andevo vavy. Miala tsika fa tsy zakan'ny musulmane zany fiteny zany fa nefa zay ny zava-misy. Dia tahaka zany koa ilay finoana teo amin'ny ana ny ana indray na dia naprafesin'ny Elikana ary izy penina le vadiny Elikana raha vaviny ana zany dia niteraka be dehibe penina zay ngamba mahatonga le fiteny penina fa iana dia tena nangina dia tena mivavaka ary dia nivoady tamin'Andriamanitra izy. Za zany teniteny aminao manao vavoady amin'Andriamanitra, tena mitenena mihitsy amin'Andriamanitra hoe raha menao zanakalahy ka tsy hanadinony ankizy vavinao ianao dia ho atontranao zanako hanompo anao. Zay ny tonga ny ana nazo zanaka ny Samuel mpaminany voalohany taon'ny Israely, Samuel zay nanositra andry Davida ho mpanjaka. Fa eto Andriamanitra mihitsy manositra anao amin'ny fanahy masina, amin'ny vavaka atao anao
ary za dia hivavaka anao zao mihitsy dia hivavaka ao anao raha manaiky ianao hamerina ny fanorantenanao an Jesosy tena ararao ty fotoana ty fa eto Andriamanitra hanamarina ny mpanompony fa matoa mitenanao an'izany a dia ho tanteran'Andriamanitra anao ny teniny vavaka ao anao ry apetrao amin'ny fotoana tananao fa hivavaka anao Andriamanitra misaotra anao indrindra ny amin'ny fotoana nahafahana nyzara ny sitraponao teto androany ary ianao malala ny situation rehetrarehetra ho an'ny reto olona na lehilahy na vehivavy tsisy miafina eo anatrehanao zany fa androany Andriamanitra raha manaiky anao izy ikonfirme ny fanekeny anao ho tompy mpamonjy amin'ny fiainana dia midira ao anatiny ampidira ao anatiny zany teny fikasana zany fa raha ny zanako na afaka anao ianao dia ho afaka tokoa ianao esory aminy mitahotra ny tebiteby ny aya ny ozona ny tsina ny accusation rehetrarehetra négative miala amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy mpisaotra zao tapatapaka daholo ny ozona sy ny asan'ny maizina potika fa ny ranao rehefa manadio ary anokatra lalana ianao evitra hitondra fiadarana ho azy dia fanantenana lehibe ary ny fitiavanao zay efa nomenao tamin'ny alala fanamasina taminay rehetra dia amenao azy ihany koa androany amin'izao ora sy fotoana minitra ao anatin'ny ray segondra zao Jesosy tantera ho aminy zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raiso ny fanafana raiso ny fitahiana fa omen'Andriamanitra anao zany amin'izao fotoana zao. Alleluia, amen, amen. Eny ary zay ny vavaka ataoko anao mino zay koa ny vavaka marana antsika amin'ny fotoana dia mino daholo tsika rehetra fa raha mbola velona koa ny Andriamanitra tsika raha mbola velona koa ny Andriamanitra ty agabe ty tsy mbola namitaka antsika izy n'Andriamanitra veriko any amin'ny tompona ndraikitra ny fidirana makasitraka indrindra tsika rehetra zay nenao hatramin'ny farany. Amen. Amen, amen. Misaotra ny tompo lehibe tsika tamin'ny fahatanteran'izao fotoana izao misaotra ny fanahy masina ihany koa tamin'ny tolotsaina izay napetrany tao amin'ireo mpanompony izay vahiny manokana niarana totosa moa zany miaraka amin'ny fandarana ny viavy tsara totosaina teto amin'ny plateau an'ny TV Agape. Misaotra ny mpandray anjara rehetra tsy adino ihany koa misaotra ny teknisianina izay namolavola sy nanatotosa izao fandarana izao misaotra antsika rehetra ihany koa izay nanaraka amin'ny vatana ny fandarana androany dia ny fanahy masina moa ameny zay banga rehetra mino fa nisy zavatra niraisintsika mpijery sy mpanaraka ihany tamin'izay voalaza teto ary dia mino ihany koa fa tena hoe hitondra fahazavatsiaina hitondra fanantenana ho an'izay efa kivikiva ho an'izay efa tena hoe verevitra fa dia ny tompo mahay ny zavatra rehetra mariana moa fa zao fandarana zao dia mbola azonao arahana ihany koa amin'ny YouTube na amin'ny serasera ny Facebook ny Agape ary raha misy mba hevitra tianao atsipy raha misy loha hevitra ihany koa tianao ho dinidinihana tianao ho fantatra bebe koa dia aza misalasala manoratra ao amin'ny tranokalan'ny radio Agape fa vonona ny mpiara-miasa rehetra hitondra fanazavana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay mety zavatra tianao ho fantarina makasitraka antsika rehetra dia raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola eo eto antsika hitondra fanadiadiana loha hevitra manaraka indray misaotra antsika dia samy tain'Andriamanitra daholo eo. Tain'Andriamanitra